tantarako mala. Anaty Aizipito, ireo anome aina ny tantara Lantosiliva ary Ioly miaraka amin'ny Tantarako mala. Jean-Jacques, Hervé, Rakoto ary Faly. Tovorazana mamonjy no nandray feo, Anjariliva no nanaditosi. Fa ianao ve zany Henri dia tena tsy miraharaha mihitsy fa tsy miraharahanao ahoany vao teo ianao ny tonga dia zao indray milaza fa hoe andeha fa andeha ho aizy amin'izay ny andro nge efa alina ka raharahanao inona raha izay alehako any andray kosa tenao sao dia heverinao fa vita amin'ny donanam-pony ohatr'izao ary ty fiainana ity tsy maintsy mitsikaraka ranona fantatro ange fa andeha ho any amin'ny vehivavinao any ianao fa tsy misy an'izany dia maninona koa nefa na misy an'izany ary inona moa no tokony irarahinao an'izany Henri fa dia tsy misy dikany aminao tsony tokoa ve za ty leobe an'izany ary mianta mariny tena leobe fa za ilanao vanina isan'andro eto tsy mahalala leo sitofoka aminao ny fanitsakitsahana ataonao aminy moa efa manginy fotsiny fa dia heretana eto ka zany ary noho izy tsy misy manery anao hiaritra an'izany koa ngeto rehefa tsy mahatatarana mahazo mandeha mipitsika any andray kosa ry Henri tsy naposiko manana toetra ohatran'izany mihitsy ianao tena tsy naposiko ny toetranao ary zara ngaza mba tsaratsaraina ohatran'izany fa inona ny dia alahelonao amiko ka ino naovanao toera tsy zaka ohatran'izao tena vehivavy manorosory ahy mihitsy ianao ty leo an'izany sermonina zany leo mihitsy ary mianta sady taraiky be koa fa aloloha andeha zay fa eo anao andray dia mbola lasa ihany izy efa tena tsy misy dikany amin'ny tsony tokoa tsisy dikany fa dia atakalina izao karazam-behivavy rehetra any ivelany any izao toy ny mpiasa trano sisa tena fijaliana izao fiainako ato amin'ity tokantrano ity izao mafy amiko mihitsy izao nefa afaka ny anao inona moa tsy manapidiny intsony fa efa voafatotra tsy maintsy zakaina na dia mafy aza vao ty ry mianta ry mianta vao aty zay ngamby izy fa tonga tena efa restory tanteraka way ay moa efa miray maraina izao dia izao ve vao manala miditry ny trano vao aty varavarany ty ry mianta zay ve dia mbola tsy henonareo ihany efa ho avy ary fa maninona dia efa kotokotonina mafy ohatran'izany ny varavarany sady manaitra amin'ny manodidina kefadiny firy zao nandondona teo nefa tsy raharahanao mihitsy ka zaza mbola tany am-pandrinako dia na izany raha vedy etsoelina dia matoro maty ohatrin'inona ry mianta ry Henri efa maray maraina nge izao efa ao anatin'ny toromaso tanteraka fa sao dia mba hiverinao fa hoe ka raharahiko inona na amiray ary zao tokantranontsika nge ty ry Henri mba asio ajany ihany re mba lelaviko ny faladianao dia efa tamin'ny firy ve ianao no miala teto dia zao efa amiray maraina izao vao miditra ny trano sao dia mba tsy rariny intsony zary mianta dia efa miteny anao aza hanaovana sermony ohatr'izany fa leobe tsy maintsy miteny ihany tsy mety ny eritreritra satria tokantrano ikambanantsika senao ty zao no izy okotsika samy anao zay tiatsika fa aza mifampiteniteny zany ntsony fa inona mihitsy ara ny tena mahatonga anao anao an'izany tena tsy azoko mihitsy sa efa leo ahy ianao ka raha mahatsiaro tena leo ianao raha matotiana tofoka dia afaka miala mazava be nge zany sao dia verinao fa misy mitana sy mitambitamby aminao reto malalaka io mivaravarana fantatrao fa efa resa dia ataonao an'izao leobe an'izany arangah eny ary tsy teny tsony tokoa ara zay ny tianao zay mihitsy zao no tena mety io misarona mbola latabatra io ny sakafonao za tsy hinana tsony fa efa voky tonga angamba dia atory fa nitoro maso zao no tsy ampy amiko za ngamba etsy amin'ny seza lava etsy no atory fa maninona koa tena tsy tatiko mihitsy ilay fofona ranomanitra amin'ny akanjonao fa tonga dia mitady ioka mandana koa any fa tsy misy tambatambazana zany eto dia ohatran'izany akery rindra ny fiainanao an-trano ao tena mafy ngeky dray mampalahelo aky izany ka dia tena tsy mirarahandritsony izany Henri amin'izao ataony avokoa rehefa karazana fanitsakitsahana tokantrano ary tsy azo tenenina amin'izay tiany atao izy tena tsy napoisiko hanana toetra ohatr'izany mihitsy aky izy iny ka zaky tena diso fanantenana tanteraka ny aminy potika mihitsy ny fiainako amin'izao Saviky mbola azo eritreretina ihany hoe mety io izy indray andro any.
Asaky toetra ratsy aloha azo elany saingy amin'izao fotoana izao no mijaly sy mila fanampiana ka afaka ny anao inona mondry amin'izao ka eo mihitsy angeky tsy maintsy haritra an'izay mitranga rehetra ihany zaniko fa izy zany dia efa tena tsy menatra tsony mihitsy amin'izany zavatra toy izany tsy misy mahamenatra azy mihitsy izany ary vao mainka aza abaribariny eny Masombahoaka eny isaka iny olona mahafantatra ka tsy miteny amiko fa miaraka amin'ny vehivavy hafa noho izy indray andro izay tokoa aloha nahita azy fa tsy sanyteny tamindry efa tsy misy miafiny izany mijaly angeky izahay tena mampalelo aky indrika nefa tsy hitako ity izay atao hanampianandriko eny fiaina tokantranoko tokoa moa ka sarotra na dia ho an'ny namako aza ny anampy ahy any fomba hoana tokoa no anotsiana azy amin'ny toetra ratsiny ndraso fa hitako io izay olazaina aminy rehefa miona aminy ahy olany rora fotsiny eo koa ngendry za azaky tsy mahateny azy ary mila akasy tanana mihitsy izy amin'izany inge tsy maintsy miteny ahy way ka tena ohatra mifanina beky ahy zany efa manino ndry tena fanina rindra Andriamanitro mianta tena safotra ty marina tena tsy mahatsiaro tena mihitsy fa inona koa ary nahazo azy tampoka teo mianta andraso aloha ianjo vonjika so sanatria manino eto miantako efa tsy maninona tsony ndry efa tsy maninona tsony aky afa dia misaotra betsaka fa naninona tampoka teo aloha ndry tsinitsinina teo dia safotra tampoka teo am-pitsanganana teoko izay mihitsy ny nahataitra dia netiko teto amin'ity dokotera ity ndriko so ihany moa fa teto akaiky dia teto ny netiko ndriko ange tena ny sahirana mihitsy fa misaotra mihitsy aky nahoana ka efa tsy maninona tsony ahy efa mahazo aina tsara nefa na zany aza ndraso aloha andrasana izay lazain'ny dokotera teo fa ohatrany mbola nisy zavatra nataony teo amin'ny fizahanandriko fa ahoana ozy izy oka aloha fa ty izy ty fa tamy be voka veky izy za tena tsy noeritreretiko mihitsy eny eky be voka zany ndriko fa tsy vaovao tsara ary ve zany fa ndry ty to ohatra ny variana be am-pitsanganana eo fotsonyko manana zazakely zany ndry io ako rindra fa ka iza ve mbola vonina ndray an'izany ina no iandrasana azy io fa ahoana ka raha zao korotandava ohatran'izao mety iandrasana an'izao vahiny kely zao ve zany afaka 6 volana eo aza mieritreritra an'izany aloha ndry ka tonga angeky dia any no le ansaiko voalohany mieritreritra ny fiainako tsy mba ohatran'izao no nofinofiko tamin'ny Henri mantsy eny hita eo ihany izany fa ty zazakely ty aloha imasonako rindra inona no mety ho ateraka izany rehetrarehetra izany fanantenana vaovao andrio zazakely io fa tena miteny an'izany amindry manandry finoana fanantenana vaovao ahoana mety ny fahatongavany aza no ampilamy manoditadisa eo aminareo sy Henriko ohatra ny azo eritreretina ihany tokoa zany mampiova zavatra ka mety ampiova ny toetrany na dia mifainony fotsiny aza hoe be vokindriko zany veky rindra tena mariny iza marina moa no mahalalana ny fiandrasana an'izany ho ela loatra no mampanao azy an'izao karazan-ditra rehetra izao eno nefa ka tokony mba hiresaka amiko an'izany mazava ngeky izy ka tsy fantatra izay ana-tsainy ndre eny izay tokoa aloha raha nirariny dia mba ampiova ny fiainanay tsy mbola olona zaiko aminy aloha zany fa maninona kosa ka sao dia lasa aloha loatra fa aleo afaka kelikely tsy hitako kosa izay tsy lazandry aminy an'izanyko mariny andraso mihitsy aloha ka tsy misy mahamaky rahatony amin'izany eny ary nefa kosa aza dia atao ela loatra fa ndriana ange nijaly amin'ny fanitsakitsahany andry eo raha sendra tafahoana ary nareo dia izao aza mbola milaza ny ninona any aminy ndry eny ary za koa moa ve moa dia ilaza inona aminy anjarandringa izany marina kizy zany mba afaka miaraka mipetraka amin'eto ve Henri manahoana ianao manahoana rindra salama ka mipetra ianao eo tsy misy tompo-toerana eto anga seza malalaka io fa tsy misy tompo-toeran'izany ka zay tonga aloha ihany zany ary ohatrany mbola tonga aloha ihany fa tsy tara raha izany no izy dia ahoana ka ahoana moa fa mba hiara hitahita aminao etoko ka io ary eo amin'ny tavoahangy io mbola misy dia ataovy rehefa aza misalasaly misaotra rindra zahay mihitsy anie tsy hafozako anao ty zany
tsy miova mihitsy ianao fa sarika lalandavy eny foana. Ny vehivavy rehetra no ohatr'izany daholo fa tsy za rery tsy miova fa toy ny lasa ihany. Zany ve? Fenao kosa aloha hafa mihitsy. Raha fantatro ny toetrako dia fantatro ihany koa ny toetrany namako fa azo dinao faniny. Andray namanao izy mianta ve? Izy indrindry ary mifanandrify amin'izay mihitsy ny zavatra tiako resahana aminao. Efa ilahany mantsy ny tadiavako anaoko. Ka misy ara ve tsy hitanao e? Nefa eny tsy maninona fa azoko tokony manome laharana manokana anao rehefa avy eo e. Ny fotoana hivazivaziana ohatr'izany tsy misy fa raisy foanjara-biriky ihany ny fitenenana anao noho ny fampitondrana sy mianta ho toy ny mpiravavy iray tapo e. Fa tena tsy rarany kosa ny fanitaka tsara nataonao azy a. Le ty tena tsy te hidi tamin'izany resaka izany ary indrindra fa hoe ianao ny resaka amiko amin'izany. Tsy maintsy resahana izany fa nahoana ianao no mitady hanakombona ny vavako e. Eny fantatro ange fa nitady resaka tany aminao tany izy. Fa manana an'izay tarainana nefa moa izy aminao ka miaritra amin'ny mafy aminao fotsiny amin'izao izy zao. Hitanao fa resy izy dia amparafesinao. Fa iza kosa aloha no milaza fa mamparafy azy ahy. Tsy nitaraina tamiko izy tamin'ny voalohany fa raha nitoetra ratsinao ataoko fa efa fatapoko fatapirenena mihitsy. Efa tsy niafina amin'iza tsony tsy misy henatra ny tany amamonako. Mba moramora aloha rindra fa dia aty antsika taony mason'ny olona. Izany no marina. Ka tsy mety mifanosipota-koatra izany ho aho. Fa maninona anao iny namako iny? Inona ny tena piofanao manjarina anao toy izao ka? Nefa tomba olo-kendry sy mahay mandinika ihany nahafantarako anao hatramin'izayko. Ny olana hatrany rindra tsy ahaka. Satria miaritra aminao ary hitanao fa tianao izy dia izany nanaovanao azy toy ireny. Mba mieritrerita ihany laha. Ianao koa ny toa hijoro isolo vavazetoko. Tiako fantatrao fa mbola manana ny namany izy afaka niaro azy amin'ny fotoana rehetra ary efa fampitandremanao anao koa izay teniko teo izay ka. Fa maninona no menao avertisement? Eny dia atovy ihany ariko. Tsy andany andro resaka an'izany ngerindra no mba nanatonako anao teto e. Ianao ty tonga dia avy be amiko ohatran'ireny hoe nanao inona anao reny teo amintsika ne raha nandinika ohatrany tsy nisy ny olana mihitsy ny fifandraisana hatramin'izay. Izay ataonao amin'ny namako iny dia ataonao amiko ihany koa e. Raha voadona izy mba marary ihany koa ny haikoko. Iny resaka mianty ino avy aloha hijanona any fa manorosoro mihitsy. Zao rindra andony amintsika indray no resahany. Ny fiarahako taminy azy efa fahatosoana goavana tamin'ny fiainako mihitsy ka. Indray ty vavanao. Maninona? Dia sahanao no milaza izany ety masoko eto. Ka maninona moa izany e? Izany efa miteny aminao fa ny amintsika senao tsy mbola nisy olana akosoginina ary. Tena lehilahy tsy vanina mihitsy raha ianao e. Na dia ho tonga anao any aminy ary izany tsy maninona e. Fantatro mantsy fa tsy maintsy anao an'izany ianao. Ie, rehefa avy eo mihitsy dia efa ataoko fantany mihitsy ka. Ianao fotsiny no lany roa rano fa efa fantany ange izany e. Angatsy nambarany taminao. Mety adininy angambany. Tena tafidikizy mihitsy ny anta tafiditra taminao ka. Ka efa misokatra amin'ny danadana ny varavarany voany rindra ary efa sokafako anao indray izao ankehitriny. So dia ny amintsika ary ny tokony asiana resaka fa iny aloha raha hidaboka any mihitsy aloha any fa efa tsy ateza-tsony eny e. Za nefa tena miteny aminao fa hanenenanao ihany izany teninao izany. Tsy misy hanenena an'izany e. Tena tsy fantatrao ve fa mitondra ny maninona? Ka indray saika lasalasa ny vavako masina. Raha nisy kely dia voalazako tamin'ny hariva be voko ny anta. Nefa izy aza efa nanavatra mihitsy tsy teniteny an'izaniko. So ihany. Fa inona saika teneninao teo? Ka mbola hanenenanao izany fa mbola veriko aminao ihany e. Zara ngaza mba etsona tody e. Tsy miantso tody aminao ahy e. Fa eritrerety ihany izay atao. Hita fa izany no marinako. Fa hono ary mianta. Inona moa no tokony hitantaranao ny fiainako any amin'ny rindrany? Maninona? Ianao ty tena vehivavy tsy misy ilana azy mihitsy, tsy misy fotony. Inona ianao? Andray, fa maninona fialahanao fotsiny? Vehivavy mpanala baraka. Fa inona ny nanalako baraka anao ry arino aminonao ohatran'izao Inona ny hitantaranao ny fiainako any amin'ny olona any ivelany any amin'izay ny olona avy no afa baraka ery masom-baoka ery ny vazavazany ohatran'inona. Fa inona nefa e? Izay toetra ratsinao izay mihitsy ny tena anisany tsy nitiavako anao. Tsy ala tsy vanina. Andray, ry aza vonona ohatran'izao fa marary. Tsy misy saina mihitsy ianao ty. Ka ho avy fona aminao ahy e. Tira moa miteny aminao foana fa rehefa tsy zakanao ny fiainana atao amin'ity trano ity dia mahazo mandiny ianao e. Inona indray nefa mbola zavatra
Inona zavatra mbola nataonao? Zany nalainao baraka tany amin'ny rindran-tany? Tsy nanala baraka anao zany fa izy na tsy ary ny tena no manana didy. De efa miteny aminao ary mianta fa atao fandrony zay sa matiko ianao a. Aiza mivariko? Ka mbola mikarakara azy nge za io. Maninona? Efa mifiry zao mbola tsy misy hanina masaka foana ato e. Ka mbola fa inona fotsiny no ataonao ato hatramin'izay a? Hatramin'izay nge za rery foana misakafo ato rehefa hariva fa tsy mety mihinana ianao e. Ay de efa heverinao toy tsy misy tsony aho zany e. Tena tsy misy saina mihitsy ty. Inona ray tapazo? Andray Aria. Fa inona fotsiny makako an'ity no tsy hamasaka sakafo a? Inona ho a? Oka rehefa maty ahy e. Zany ny sahaza ny vehivavy etanao raha matity e. Avelao aza ahy e. Aza ro hitanao ohatran'io voloko fa marary nge. Manontany ianao inona fotsiny nataonao tato hatramin'ny maraina a? Tena olona tsisy fotony mihitsy. Inona koa ny re mbola hijanona kapy? Aleo rangaha mandeha nivelany any a. Draiky fa tsy naninona velondry tamin'izany takazo sy novono izany. Eto amin'ny tratrako eto no mbola ohatran'ny marary ahy. Akoatran'ireny mangana mitarehako hitandrireny. Tena mampalahelo izany nanaovana andry izany ka. Sao dia tokony hoentina mamonjy dokotera ihany alondry. Veloka irindra amin'izao fa efa tsy maninona tsony a. Mariny tiandry mitondra voko ty mantsy sao dia sanatria izy fiatraikany amin'ny zazakeloko. Aza manahy amin'izany fa efa tsy maninona ahy e. Tsy nampoiziko anao toy izany izy noho ny fitenenako ka. Nefa nge dia fitenenana tsotra ny nataoko taminy. Ka lazainy fa nanala barakazo ny za. Dia izany no antony hoe namonory anazy zany dia hitariny lava be be dia be ny zavatra niteneniny to. Zavatra tsy misy dikany dia amonony ahy nge. Dia efa mitatra hatramin'ny fikasitanana mihitsy izy ty ankehitriniko. Ngahy tsy mampalahelo rindra. Mianta. Tena tsy tantoko aty izao ataony andry izao a. Mariny. Zao avy no malahelo sy marokoditra mihitsiko. Tena te-hiteny andry aho hoe maninona kira misaraka amin'iny raha efa tsy zaka tsony a. Maninona rindra? Maninona raha mialy. Ka vadiko angiky inona tsara na ratsy. Tokantranoko foana ao ka io le hoe nitokantrano fefiny. Raha fefina ve isy mihoatra noho izao e. Fa nitsakitsahana sy fanaovana tsinitsinina ny vono manaraka ihany. Sao dia efa tafahoatra k'izany a. Tsy mety k'izany rindra. Dia mbola tsy fantany izany hoe be vokindry. Mbola tsy fantany satria mbola tsy nilazaiko taminy. Maninona nefa raha teneniny. Atao mifanao ngeky izao dia mampalahelo andry e. Oka mihitsy loha rehefa milamindamina. Fa iandro roviana ihany ary. Ka za mbola manana fanantenana hoe isindra sy lamina ny atezerany rehefa afaka kelikely ihany. Mandrapatonga an'izany dia tsy aheto tsy hoe maniry lozandriko fa ataony fanao foanako. Tsy maninona kifa heretako foana. Anaraka mba amin'ny ain-dehibe indrindra io amin'ny farany. Ka inona ary isaraka aminy dia andao ny tokantranoko dia ho aiza. Eritrerety ihany izay e. Fa tsy mampaninona any mitazona andriana aminay aloha rehefa tena tsy hita tokoa izay tany aleko. Tsy mbola amin'izao aloha izany e. Korontana ny tokantranoko ka anjarako ny mandamina an'izany. Jereo nge tiandry e. Arao maso tsara mihitsy ny fahasalamana io zaza akibondry io fa sao dia anahiranako. Na ny vola entina manatona dokotera aza angerindra tsy misy. Teo alohaloha teo izy te hanome vola dia manome. Tsy te hanome dia tsy manome. F'izao izy tsy manome atsony mihitsy na ariary azy. Jereo amin'izaniko. Aleo efa ampikondry e. Aza misalasala mihitsy miteny aty amiko raha misy ilana vola ohatr'izaniko. Eny ary dia misaotra meloka irindra. Izay no mampinamana antsika e. Fa izao kira. Hoe ahoana? Tena mba miangavy andria mba tsy resaka ninina amin'ntsony aloha raha sendra hoe tafahoana iny an-dalana iny izany nareo. Eny e, fantatro tokoa izany. Manjary aty amiko indray izy mamatratra mantsy rehefa avy eo dia andry izao ny vokany. Eny ary tsy tokony nataoko tokoa izany raha nampoiziko mialoza nazo andry izao. Eny ho efa tafitany aminy ny afatra ka anjara ny sisa mieritreritra an'izay ataony rindra. Marina izany. Aleo fa tsy teny tsony ahy e. Tonga ianao. Ohatray. Ary toa ilozana no mipetrapetraka fotsiny fa tsy manolotra ny sakafoko e. Aiza ny varika? Tsy misy vary ao Henri. Maninona? Fa tsy misy vary ahoana? Ka ianao ngamo nanome vola efa ho firy andro izay. Sy kely taty ampelantanako taty ihany koa efa lany ka tsy hitako tsony izay natao. Dia maninona? Teny janona fotsiny amin'izao rehefa tsy misy vola fa tsy mba mahalala ny midemerda. Inona aty? Mama, Henri.
fa inona fotsiny reny ao anatin'ny lohany tony vehivavy tony vehivavy tsy misy dikany. Kare aza vonona ohatran'izany ho azy zany fa marary. Zany ry tiany sazany vehivavy oatra teny io Yare oka hoa marary ange zany mifona ho azy zahy. Tena ndray aloha de tsy amelako mihitsy raha tsy mahatsiaro mijaly sy mandilifiry tokoa efipiry amoa no miteny azany aza pitsalinao ary ka tsy maintsy ataoko. Kare be voka ange maninona inona tsara hoe nilazainao avy reny kely hoe be voka aho toejasa sao de tsy mety amiko sy ny zanatsika zao vono miatra amiko zao. Zanako tena taiza zany andray fa everinao fa zanako taiza moa raha tsy ny zanako ihany zanako koa. Maninona tsara de everinao fa inao zany Orianria tsy mananjanaka amin'ny vehivavy ohatranao sao de mba efa tafahoatra loatra kosa zany teninao amiko zany sa teny vokatry ny atezerana ihany. De efa mbola averiko amin'olo ny anta fa tsy mananjanaka aminao zanako tany velany tany efa fantatro. Andray de sanao ve no mandahazo ohatr'izany fantatrao nefa mba taty foana hatramin'izay de zao no teneniko anao tsy vita moramora zany fa tsy mila olona be voka mijanona ato amin'ity trano ty koa aloha raha pitso de ny raha pitso any anao de mivoaka miaraka amin'ny entanao. Maninona tsara hoe Riandry mazava aminao ngambo zay tsy te ahitanao eo tsony amin'ny fiverenako raha pitso zay fa lasa ianao mandeha any. Fa raha andeha mody andeha ho aiza Riandry hatramin'izay efa nizahako n'ilay ferina trano reo karazana fampijaliana nataonao azy. Tsy mila raha maso betsaka ary mianta ataoko fa mazava tsara aminao ny teniko zay. Draiky de sa ve ny nandrokandre ohatr'izany vitany akia efa reto avokoa ny entako rehetra. Tena tsy vanina ny lehilahy raha zany ka ary tena tsy mifahatrovana mihitsiko. Ny lehilahy rehetra ve ke rindra sa ny anjarako mihitsy ny tsy mifanandrify amiko. Asa tsy nisy nanam-poany Henri anana toetra toy izao aloha jereo vono sy kapoka marary ohatr' izao saika tsy misy afatarana andritsony mihitsy tena simba tanteraka indriry mianta. Za ve tsy raha ny tenako tsony akiza satria efa tsy misy dikany amiko ny zavatra rehetra te hamono tena akiza rindra. Ndray aza miteniteny foana ohatr'izany kosa aloha ndry hamono tena tsy vaholana zany ka inona tsony moa ny amiko raha ndray mandeha ve ny mantavary de andeha fitsotro be efa simba ny fiainako rindra ny amin'ity zanako ity fotsiny tokoa angamba sisa manaka natsy ianao an'izany satria namany mamono azy ihany koa raha manao an'izany. Marina aloha zany za rehetra ngeky tsy manana nizaniza hitarainana. Za mbola eto tsy mbola namela ndrirery hatramin'izay tokoa ndringamba sisy aza matahotra indry fa raha mbola zakony za tsy amela ndry ady rery amin'ny fiainana fantatro ny mahazo andry sy ny toerana misy andry misaotra kerindra ndao entana anatrano aloha reto etandry reto de ihany ndry no mipetraka de ahoana ki zany rindra ka any amiko aloha ndry fa ahoana ahoana ka sao de manahirana amin'ireo ray aman-drendringa zany mamanareo to ohatra ny masika ihany mantsoko. Aza manany amin'izany ndry fa za ihany no resaka aminy ary tsy maintsy manaiky izy iza toko moa tsy angoraka andry amin'izao mahazo andry izao ka ka sao de manahirana mantsoko. Tsy misy manahirana izany fa ndao eny ary ka ahoana tamana tsara ndry tamana ihany tokoa aloha mahafinaritra ny monina atao aminareo mba ahitana filaminana mihoatra n'ilay tabataba lava tany an-trano ny daroko isan'andro efa afaka amin'izay ndry ankehitriny every teo ny nofinofo nandalo teo amin'ny fiainandry reny de nanahoana tokoa tsy izay ary aza mieritreritra azy tsony koa ndry ka avy alao izy hoany aleo izy sy niditra no hoany tena tsy namposiko akeny nandraisana n'ilay fitenenako azy fa mitoejaza ary tonga de nanda azy tsy horainy avy hatrany izy de izay no antony nandro hoany atao hatrany lozana aky izany de nisy izy afa tsy izy tokoa moa miaraka tamiko fa de efa asosorana amiko sy filambaniny angambany azy tsy misy anaova ny fiainana ndry fa manelingely azy izany tokoa de olozaniko ary mety tsy ho tantiny ny valin'izany fa raha toka mbola iaiky ny adosony ihany kosa aloha izy indray andro any mety ho foana avokoa ny otavitany findry ve mbola tia azy foana vadiko angeky inona tsara na ratsy na de freny aza ve ny nanovany andry izy anefa tsy tia andriko
raha tia andry tokoa izy efa tonga nakandrita tia tanatin'izao tapapolan'zaoko. Mieritreritra n'izany foana koa ity za dia manontany tena hoe hatramin'izay tokoa ve izany dia tsy nitia mihitsy izy hatramin'ny voalohany iarahanay. Mety ho marina. Dia inona fotsiny no antony nangalany ahy raha zaniko? Ohatran'ireny fary ireny tsy vitan'izay fa mbola nitsaky tsahana indray koa fa oay ohatran'ny misy mandonaka izany. Andraso hoe fa iza kiny tao? Ay ve olona mpanatitra taratasy ka. Ay taratasy ho mihitsy ty zany. Ary ohatran'ny taratasy avy any andafany izy zany. Eny tokoa atreza avy any amin'ity mpandefy ity. Ay ary mety ilay zavatra ty raha izany ka. Fa zavatra inona izany? Ndraso aloha zokafany. Tsy maintsy mandeha any andafaka izy fa fiantsoana ho any tamin'ilay fangatahana nylevako tany ty mahafinaritra aky izany dia tsy maintsy mandeha izany ndre. Tsy maintsy mandeha aky dia alahelo izany zahay amin'izay fotoana izaiko. Ay aza matahotra indry fa iantso anareo aty foana dia iantso andry koa. Eny mahasoa andry tokoa izany fa roviana moa indry izany no andeha. Mbola afaka tapabolana mahery kely io ngamba. Efa kaiky ihany izanyko. Fotoana hikarakarako ny taratasy rehetra andehanana azy izany fa efa tena tongotra tokoa ny nanaovanazoko. Ndraiky rendrako raha andeha zao indry dia hoaiza indray no alehako. Fa ondry mametraka n'izany fanontaniana izany. Indry ihany tokoa no antom-pijanonako ato aminareo ato ange. Indry no niaro sy nitondra atato kindry aza efa tsy ho tsonoko. Dia hoe rehefa tsy hoe ve za dia tsy afaka mijanona etsony indry. Mazava ho azoko. Ety andry mandrapahatonga avy amin'ny fotoana terahandry tsy efa nitresaka izany ve sika ka. Eny ka indry azy ty andeha tampokako ka afaka mijanona ety foana ho andry. Ka zany kosa ve dia mety ny olona ato aminareo ahoana? Fa maninona ny olona ato aminay ka? Ataoko fa makasitraka ny fijanonandry ato avokoa zareo ka na dadanay izany na mamanaiko. Eny tsy samy teny amin'ny rindra ny zava-marina. Rehefa eo ihany tokoa izy no mandray atsara ho reniny io fa rehefa amin'ny fotoana tsy mahay ho azy dia manao toera tsy zakamiko izy. Tsy dia hiteny an'izany amin'ny rindra fa sao dia mampisolana eo amin'ilay sy mianaka izany. Tsy maintsy resahako amin'ny dadanay sy mamanay moa ty fandehanako ty ka zavaiko aminy izany fijanonandreto raha toa ka misalasala indry. Rindra tsy maninona nge raha ohatra ka mandeha amin'izay ahy ataoko fa efa mba ampy izay fotoana lava nijanonako teto izay. Fa andeha ho aiza aloha indry ny toerana leha indry aza tsy mbola hita indry akovoko. Eo ihany indry rehefa hita sy fantatra mazava izay toerana leha izay vao mialetoko. Ka tsy misy fanazavana betsaka fa efa mazavaka amin'izay teniko izay ka. Eny ary so ary misy zavatra tsy dia azoazo indry ataon'ny olona ato aminay. Anka tsy misy an'izany fa aza mieritreritra an'izany kosa indry. Ka tsy hitako izay olanako efa izany miteny fa afaka mijanona eto amin'ny fotoana rehetra indry ka inona indray ary. Lasa tokoa rindra 3 andro izay ny nandehanany. Efa fantatro raha ny zavatra miandry ato aorian'izany fandehanana izany. Vao nidify tanàna fotsiny ny fiara nitondra azy eny amin'ny seranam-piaramanidina dia efa nanomboka ny antso-jay maro isan-karazany nataony ny reniny tamiko. Efa fantatro ihany koa fa tsy aritrela ny fijanonako eto saingy rindra moa tsy mahatsapy izany. Tsy tiako ihany koa ny manome alahelo azy ka izay no antony tsy maintsy nanekiko ny hijanona ihany na dia tsy sitrako azy izany. Za ihany tokoa no tokony hiatrika ny fiainako fa tsy ho enta mavizatra ho an'ny hafa izany. Zao dia zao ihany aloha dia andeha. Odinareo aty mama. Manahoana ianao tompoko? Manahoana ianao? Fa ahoana ny ianao? Ianao zao no tsy fantatroko fa iza moa ianao Ay namany rindra. Ay ve za kosa anadahany. Mamanareo any ambony any raha hijery azy ianao? Vao tonga zao mihitsy koa ne za io Ka mandeha ana ary ianao raha hiakatrao Ary ianao andeha veloma ianao ndry toa lasa ihany izy marina fa ahoana koa ary ny vehivavy izany toa ohatra ny rem-poziny olona manana olana mavizatra ireny ny fahitana azy. Hita hoe avy nitomany izy teo iny namany rindra ary ndeha ho aiza
hitady azy andraso aloha hiakatra mamambonika dia andeho aiza ary ty za ty zao e tsy fantatra akory izay ho alehako sy ho ataoko rehefa avy eo sy ny sisa zao fahaverezako izao dia maneho ny fahareseko manoloana ny fiainana tena vizana fa andraso aloha akaina kely eto amin'ity sisiny eto ty ka sady tena reraka ihany koa azy zany oay ary fa manina koa ary ty olo ty zany ay jamba tsy tena angamba ny lalana fa tena mitsapatsapa ty amin'ny sisiny aty izy andraso aloha azafady diso lalana ianao fa avy eto kavanana ny lalana ho an'ny mpandeha tongotra misaotra indrindra tompoko avy tsy ho tantanako makina ianao e misaotra indrindra nefa ve mba ho tonga any amin'izay toerana lehanao ve ianao ty azafady indrindra tompoko fa tena very ako ay zany ve ka ohatra nisy fiara marobe nijanona tery loteria fa zay nitsapako e nefa ny lalana falehako isan'andro a tsisy an'izanyko fa mandeha rery anga ianao sa misy olona miaraka taminao za rerika andray dia ahoana re zany e fa aiza tompoko ty toerana misy aty azafady ety amin'ny 67 hektara andray ay tena lasa lavitra tanteraka zanyko zay zany navery ako fa aiza ianao mody eny ampandrana ka ahoana no nahatongavanao tety ka ilay fiara nandehanako zany no diso e nefa dia efa nanontany azy eo vao hiakatra ilay fiara ka raha izany re amin'ny fomba hoana no hatongavanao any aminareo ka ny olako ihany koa zao dia tatsy aloha tatsy zavako nisy nangarina ny posiko ka very avokoa ny vola rehetra taty amiko andray dia tsy misy andehanako taksi tsonko mampalahelo ahy ianao raha izany mba olona tsy matahotra an'Andriamanitra kosa raha olona efa hita fa jambo izao no nangalaranako mariny ka azafady tompoko raha antananao ela fa mety maika amin'ny alehanao ianao nefa dia nitazomiko teto fotsiny aleo andeha fa velomy ianao dia misaotra betsaka tompoko tamin'ny fanorona ny lalako e azafady aloha e ahoana izay dia ho tonga any amin'izay toerana lehanao ve ianao amin'izao tsy maninona fa aleo ateriko ianao e anontaniako olona tsy kelikely ny lalana dia tonga ny any any amin'ny farany tsy maninona fa aleo ateriko mihitsy ianao e ka sao dia manahirina anao anefako tsy manahirana ateriko any am-pandrana ianao andeha fiarintsika fa mba misy vola kely any aty amiko aty eny ary tompoko dia mbola mamerina ny fisaorana betsaka anao re tompoko ka teneny ny mpamily fa eo amin'ny lasantsy sika ny miala ay misy miala eo amin'ny lasantsy azafady eo arany miala ny lasantsy avetsy ary tantanako ianao e misaotra tompoko zay dia rehefa tonga eto zany dia fantatrao amin'izay ny lalana aye efa tsaroko ka andao zany ho hitarika anao ndraika miala eto sika dia manaraka amin'ity sisiny ity mandra-patonga ery amin'ny pompery dia eny vao mivily ndray ary tena mahafantatra lalana tokoa ianao zany ka tia ny lalako isan'andro ka efa haiko tsara ny fiaranandehanako sendra ny fandiso no nahatongavako tany amin'ilay toerana teo ka nahavery aka fa rehefa tonga eto indray efa tsy very tsony ay kosa dia mbola lavitra eto ve no misy anao efa tena akaiky dia akaiky ka efa tonga any tsara zany ianao raha eto any no hiverina tonga any tokoa fa dia misaotra anao nefa maninona moa ianao raha mba mandroso any amiko e androso tsotra ny hafahafa be ve zany fa mbola maika nga ianao ka mbola misy fotoana ovonjenao za tsy manana fotoana vonjena fa nahoana ka tsy tianao ve ny mandroso ao an-tranony zany olona jambo zany ohatry ny hafahafa andray kosa za teo ianao e tsy niteny sady tsy nieritreritra n'izany akory ahy vazovazoko manko zany e fa mba andao re mba ho mariky ny fisaorako anao nge sady ny volanao ve dia tsy averina ka raha izay volana ataontsika tsara an-dalana teo tsy mila averina akory ka eny andao aloha mandroso fa tonga sika fa ay zany tranonareo zany so dia ato ka andraso fa vana ny vavady andray marina
tsy namposiko ato amin'ity trano ty olona ty no mipetraka. Aza miafafy ianao fa mandrosoa e, dia mipetrapetra? Misaotra. Izao no ataoniko tompoko. Ary aiza avokoa ny olona? Olona izy no anontanianao ka. Ka aiza izay olona miara-mipetraka aminao ato ka? Za rery no ato fa tsy misy olona mipetraka ato amiko izany e. Ka eno a. Enao rery? Togaga ianao. Everinao ve fa tsy mahatoka tena ny olona jamba-to haka? Zany dia zany tokoa. Efa fantatro senjery tsara ny zavatra reto ato an-tranoko ato hoe efa voafehiko avokoa zany. Mahavelona ny tenako rery ato fa lazaiko anao a. Zany? Ny lalany any ivelany aza moa efa fantatro hatramin'ny Tsipriany daholotro. Tena tsy namposiko. Jereo nefa ny ato an-tranonao raha tsy tena milamina sy mahafinaritra ery. Ny zaridainao ivelany ao aza moa dia tsy lazaina intsony. Enao avokoa ve mikarakara ny reny? Andray, tena mahay zavatra ianao a. Ka tsy atao sakana ho amin'ny fiainana velively akory ny clé mahananany. Olona salama ara-batana aza be ny tsy mahakojakoja ohatranao izao. Tena mariny. Diso ihany izy reniko. Raha mba nomen'Andriamanitra ny fahitako, be mihoatra ny zavatra vitako amin'izao no azo atao e. Saingy efa izao no nanaovany aka tsy maninona izany. Ankasitrahako azy ary izay ananako an'izao zavatra mahafinaritra izao dia izay ny tena itiako e. Izay koa ny tsiritan'ny olona angambako. Tsapa amin'izao tokoa aloha fa tsy sakana aminao velively ny fahajambany e. Sambatra ianao. Vao ianao izao ny olona miteny voalohany fa hoe sambatra. Azafady indrindra miala tsiny tsy hoe maneso akory sanatria. Fantatro izany fa inona no mahatonga anao ilaza fa sambatra ary aka? Raha mihoatra azy salama saina sy tsy manana kilema tokoa dia sambatra ianao. Ianao aza manana an'izao rehetra izao maika fa ny hafa, maika fa za zay salama. Ay ve, satria angamosika samy manana ny anjarantsika ko. Mahatsiaro tena ho menatra manoloana anao e. Tsy mba manana na dia inona akory aza. Sarotra ny mampitahantsika. Zavatra maro no tokony jerena vao afaka milaza an'izany ianao a. Marina tokoa aloha izany e. Ka inona moa no atao anao e? Afafamiko mantsy ny teny hoe dia ho jerena fotsiny eto ve ianao? Satria jamba dia hoia hoe dia ho resahana fotsiny tokoa ve ianao? Mba misy azo aroso anao ihany manko ato e. Andray, aza misahirana re. Za maty tsy aharitra nge. Ka andraso aloha alaiko vetivety fa aizy indrainy dia misaotra betsaka fa voky. Mbola misy raha mbola inany ianao e. Ka efa tena nahalany betsaka tamin'ilay mofo mamy narosonao teo fa misaotra e. Ka mbola misy tafajanona tokoa ve? Ka sao dia tsy tianao raha ilay izy ko. Tena tiako ka, tena tsara be. Ay, dia ity ilay volanao natao sarandarana teo ohatrinona moa izany? Andray, za nge tsy niteny taminao hoe averina iny e. Koa tsy inonako, angaha misy zavatra azo fotsiny izany amin'izao fiainana izao e. Kana dia izany azako, oka izao marina e. Andray, dia tsy handray an'ity ve ianao e? Sady vola saika hividianako sakafo ihany koa iny mantsy e. Moa ianao azy efa nanome an'ilay mofo teo ka ataoko fa efa afaka izany ny anohanako. Mba hafahafa koa ianao izany? Fa hafahafa ahoana? Raha olona hafa efa mindraisy nyity volo ty. Manahirana zanyko. Sao dia eritreretinao fa tsy manam-bola ankoatran'ity aloha no mampiafahafa anao ka. Na izany aza tena tsy mety amiko izany. Fa hono e? Ahoana izay? Ny fahenoako anao hatramin'ny voalohany resahako taminao teo a ohatrany hoe feno ady-tsaina lalina izany ao anatinao a. Ahoana? Indroa izay no naheno anao ny sento nefa raha izany feonao izany tokoa ataoko fa tovavim-bola amin'ny taonany tsara ianao, ataoko hoe 5-20 taona any. Tena mahay maminavina tokoa ianao izany a. Tonga dia fantatra ohatra amin'ny taonako. Ohatrany hoe fotsy fihodirana, lava volo, maranidra mitendrika. Sa tsy izany? Ianao moa tsy mbola niomehatra amin'izay ny fampiresahantsika teo ka tsy fantatro na misy fandaingana na tsy. Mahagaga ianao a. Ohatrany hoe mahita ihany, tsy toy ny olona jamba. Mamitaka ty solomaso mainty anaovanao ty raha miresaka aminao toy izao ka. Ka nieritreritra sy ny sofina ny solomasonay e. Dia izay rehetra nilazainao teo izay tokoa nge ny nambaran'ny olona sy ireo namako taloha e. Taloha? Eno a. Fa amin'izao kosa very amiko izany endrika mambikako izany e. Fa nahoana ka?
Mbola misy tsisitrana hatramin'izao ny mangana ny tarehako amin'ny tenako ihany koa. Mangana noho n'inona? Dia izay zany ny tsy nampitsika anao? Niara-very tamin'ny tsikoko sy ny fomehako ny akantoko e. Herintaona teo tokoa no niforetako anaty. Niainako tao anatin'ny karazana fijaliana maro samihafa e. Ka mbola antenaina fa hiverina aminao ihany izany endrika eo izany. Rehefa miverina aminao tokoa ireo fandaingana roa amin'ny takolaka ao dia ataoko fa afaka ny enta mavesatra eo an-tsorokao ka. Roviana? Toa vao mainka amin'ny tombo azy zany ka mila tsy ho zaka isan'andro vakisaoko. Si, fa inona kay ny olana mahazo anao ka? Ho zareko amin'iza tokoa moa e. Vonina iananao raha sitrakao ny amborako izay mahazo anao amiko. Efa nanao ohatran'izany tamin'izay namako izay ihany anefa to manome fahasahiranana olona ny famborako an'izany fa aleo re hijanonao ahy irery ihany e. Ianao ve dia hanome fahasahiranana ahy e? Tsy matahotra an'Andriamanitra ianao raha izany no isiko. Andray? Ka aza eritreretinao fahasahirananao ahy izany fa lazao e. Eny ary, tsy maninona fa olazaiko aminao raha mahaliana anao. Lazao fa mihainanao ahy e. Dia izany sy izany ny tantara niainako re. Dia mbola io ianao io? To very fanahy mbola velona ihany aho ankehitriny. Mampalahelo ahy ianao. Dia hoaiza izao ianao ka? Tsy misy toerana lehako. Hoaiza moa? Efa nanjarina tao nenako izao rehetra izao rehefa eto Antananarivo e. Misy avokoa n'aiza n'aiza. Ka tsy nisy nisafidy an'izany anefa dia misy ireo migiokany mafahitra indrindra amin'ny fiainana. Ka izay inge ny lazako tany am-boalohany hoe sambatra ianao e. Ianao tsy nisafidy n'izany inge? Fa izay ny lalana voasoritra ho ahy. Raha namono teny ianao dia tena diso sy meloka tanteraka. So ihany fa tsy nanao izany ary tsy navela ny zanaka ao anao an'izany koa. Te hizatra amin'izao fiainako izao ahy e. Nefa ny zanako ny mampalahelo ahy. Na dia nahantra azy ireo ray aman-dreniko mba tany an-trano ihany aho niteraka fa tsy teny amin'ny dabanjorodera akory. Nefa ny zanako izay tsy maintsy ho raisiko iny rehefa tonga ny fotoana. Mampalahelo. Ny fiainana dia tsy misy zavatra voatolotra koa na fantatra mialoha fa mbola mandroso hatrany sika ity. Azafady, ilazako zavatra iray ianao. Hoe ahoana izay? Ity masoko ity efa lany aika tamiko ny dokotera. Ka rehefa mbola dokotera mahay eto ambonin'ny tany tsy nisy mihitsy na sitrana azy. Samy laza izy ireo fa tsy afaka hita mihitsy. Nefa dia lazaiko anao fa mbola manana fanantenana ny hita ihany ao indray andro any. Azo tanterahana ve izany? Ka efa lany aika mpitsabo ato aminao e. Ka hoe aminao hoe azo ny fiainana tanterahana amiko foana izany e. Satria? Aleo hijanona ho fanontaniana eo ny amin'iny. Izay no lazako ihany koa fa hafa raha samy fihevitry ny olona ny fomba fisainanao ity. Dia manana fanantenana foana e. Aza kifikify izany. Misaotra re amin'ny teny fampahirizana e. Ka raha tsy nahita izay toeraka lehanao izany ianao dia maninona moa raha mijanona tao amiko ka? Hijanona tao aminao? Ka ianao be voka ka sao dia tsy mety aminao ny velany ihanyko. Sady mangatsiaka no tsy sakafo ianao. Ka maninona raha mijanona tao amiko ka? Any fomba ahoana? Sao dia tokony izany ho hitsetranao? Izay manako-mena no aoka izary. Ka izao manana toerana azonao ialofana ihany raha tsy mahita tany alehanao ka maninona nefa raha mijanona ka? Dia ahoana no amaliko an'izany? Dia misaotra anao nanaiky hijanona. Ianao ny tena isaorako be dia be fa nanaiky ny hijanona korona solo a. Tena misaotra anao bitsaka. Ka raha tsy nanaiky ny hijanona ianao dia nalahelo ary mianta. Tsy maninona izany mandra-pa. Ho hitantsika ihany amin'izany. Fa na dia izany aza. Sao dia tsy mety raha dia hipetrapotsiny eto ahy. Sao dia misy zavatra tokony ataoko aloha. Fa angamo misy zavatra fantatrao atao tranoko ry mianta. Vahiniko ianao izao ka anjarako mikarakara anaoko. Ka toroy ahy fotsiny. Mipetraha ianao fa efa zatra mikarakara anie ahy. Dia tena tsy manaiky mihitsy ianao ity efa hariva ny andro e. Ka raha mahatsiaro maizina ianao dia areto ny jiro e. Marina izany. Ny amantsy efa maizina foana ny fiainako fa tsy mba natao hita izay hazavana izany ahy. Dia andraso akatoko aloha ny varavarankely rehetra ary. Ianao no manidiny ety ambany fa za kosa no manidiny any ambony rehetra. Eny ary. Nasoa. Ahoana izay mianta? Tsy hitako ny fitoeran'ny kaopy rehetra.
ka ao ambany eo fa sokafy daholo fa hono nataoko e. Hita reto tokoa kaika. Raha mitady an'ireny ianao dia ao foana anao siako azy e. Ka ty amin'izay ary ny ronononao e. So dia nasianao siramamy? Efa fantatro ka. Fa le malo kosa aloha mbola tsy nalaly. Ka tena tsy voako mihitsy le izy raha vao misy siramamy fa sotroina amin'izao no tiavako azy tompoko. Mianta tamana tro tranoko ve ianao e? Tena tamana tsara ka. Fa tsy azoko le fanontanianao. Tsy manelingelina anao ve ny kilemako? Andray ahoana moa no hoe anelingelina azy zany? Ianao aza no atahorako voaelingelina amin'ny fisiko atoko. Indraindray mantsy tsy mahafaly ny sasany zany. Enta mavesatra ho an'izy ireny ny kilema nytoanay e. Aza mieritreritra an'izany ianao ry nasolo tiako dia tiako tokoa ny miara-monina aminao. Ato anery mianta ka za rery no ato e. Tsy atahorana isy olona anao toetra tsy zaka aminao ohatran'izany namanao nipetrahanao teo aloha zany. Nefa nge izy tia ihany e. Raha rindra kosa aloha tena niata amin'izay fomba rehetra hitany sy fantany fa nety tokoa izy saingy tsy mbola mahaleo tena izy e. Dia izy moa zany zao tsy mbola mahafantatra fa hoe niala tao amin'izareo ianao. Tsy ho fantany ihany ve zany? Ary ilay renin'izay zany no tena tsy nahazaka anao. Vitsy ny olona no mahazaka ny fahorian'ny hafa e. Lazaiko anao zany ry nasolo. Mba mizotra araka ny tokony ho izy ve ny fiainanao dia anao olona n'izany ianao hoe tsy mety zany ka. Zava-poana ihany mantsy zao rehetra zao e. Fa hono ary nasolo? Eny ry mianta. Ary mba aiza ho ary ray aman-dreninao sy izay reta-po aminao dia ianao rery no mipetraka ato amin'ity trano ity sa efa maty sanatria? Ny reniko mbola any ka. Fa ny raiko no efa maty. Fa aiza izy no dia mahavatra mamelanao rery toy izao? Ianao nefa manan-kilema? Ka tsy mandry ny sainy amin'izao fitoeran-kirery izao fa zany tsy manaiky ambenana toy ny zazakely ry mianta. Zany? Na dia eo aza ny kilemako tsy ataoko sakana ho azy zany fa lasa fahasakanana ho an'ny hafa mihitsy azy ndraindraiko. Ka na izany azako. Raha sanatria ka misy maninona aty ianao dia mba ahoana? Andriamanitra no miahy ary mianta. Dia aiza zany izao izay mamanao izay? Any an-dafy izy amin'izao monina sy miasa any izy. Dia tsy tonga mamangy anao aty mihitsy sa mba mitsidika ihany indraindray? Tonga eo ihany izy ka. Tsy fantatrao fa mandefa vola tsy tapaka ho aty eny izy zany e. Vola betsaka tokoa no alefa no aty. Tsy laniko azy zany ko. Ka maninona ianao tsy miara-mipetraka aminy ihany? Aty ihany no tiako ry mianta. Ato amin'ny tranoko ihany eo no onona. Ve? Fa inona aloha no najambany masonao ohatr'izao e? Ka tsy misy hoe inona no antony fa efa trany amboaka mihitsy io e. Dia tsy mbola nahita ao hatramin'izay ny ainako. Mampalahelo zany. Dia izay ny tonga dia nahazatra e. Lasa nandeha ho azy ny fiainako ry mianta. Lalina zany ry nasolo. Raha mba nahiratra ianao angamba dia feno aminao ny zavatra rehetra. Raha nahiratra sy salama toy ny olona rehetra nge mety totr'izao ny fiainako e. Ka tsy mihinana izany ve ianao? Izay koa aloha e. Dia mitovy amin'ireny olona rehetra mifanerasera aminao reny ako. Ony mianta? Fa tsy mbola mijanona mihinana foana nga ianao zany ka? Mbola anao na ary nasolo So dia lasa ngeza loatra amin'izany ty kibinao ry mianta. Manahirana nge hono ny mamoaka zaza disolany Ka za kosa ary ve mbola noana dia to efa betsaka ihany raha milaninao ka niara-ny sakafo to ihany sika nefa ianao ty to tsy mbola mitsahatra foanako. Ka tiako ihany koa nge le loky eny ary fantatro fa io koa moa no naharatsiny anao dia io no nentiko tany an-tsena tany ko. Ka zay nampazoto manao ohatran'izao eny aleo ihany keo aloha ianao fa afa-dratsiana tsara fa misy fiatraikany amin'ny zaza ao am-boaka hono raha tsy afadiana amin'ny zavatra tadiaviny ny olona manananaka. Tsy afa-po fa dia mitady foana mitady ihany. Tena mijaly mihitsy raha vao tena hihinana n'ity laoko tiako. Vana dia zany aza. Eny oaka izay fa aleo raha riva indray reto ambony reto hohaniko e. Fa mbola betsaka angany tsy lanika. Mbola misy ihany retoko. Ka maninona raha riana any ireo fa tehirizina atao inony sao dia simba ka tsy mety amin'ny fahasalamana ary mianta. Raha riva indray mahandro raha io ihany ny tianoko. Reto kosa ve dia ariana daholo ry nasolo tsy mbola maninona ny tena mbola andrasana riva indray aza vao hohaninako. Aleo mitandrina ihany ka tsy mampaninona any eny miverina any an-tsena mividy indray e dia mahandro sy mikarakara azy ho anao fa aleo izay tsy lany omena saky eny ary
azafady fa 5 volana tokoa moa zany ekipinao io zao. Andray ny fahenimbolana amin'ity tsy efa lehibe tokoa izy zany zao. Efa lehibe nitsapao nge io tokoa hoe atao veto ny tanànao ay sady zany fa mihetsika izy andray izany tokoa fa henoko fantany fa misy mitsapa azy ka maneho famantarana izy ho mariky ny fisiny ao anatiny ao fantany fa tsy mahita ny kiboterany mianta ohatry misento-lalina nge ianao zany fa maninona malahelo ary nasolo fa inona mampalahelo anao malahelo ny fiainako raha manompo maso an'izay enim-bolana nitondrako vogo izay tokoa dia mieritreritra ny fiainako lasa taloha tany dia mieritreritra ny fiainako amin'izao ihany koa ka mampitahany izany hitako sy tsapako fa misy fahasamihafana be zany. Tena tsy hitovy mihitsy kosa aloha raha ianao niaina teo ambany fampijaliana sy amin'izao fotoana izao ataoko fa mba miaina tsara ianao eto afaka mitondra voaka ampitoniana amin'ny lafiny ray ihany kosa dia tsy mety ihany ny saiko raha tsy eritreritra ny fiainako hoe mba mety hiova ihany izy angambany tokony ho izy ange zao miara-miaina amin'izao fotoana izao eto anilako zany kosa aloha izy ny tokony hitsapa sy hiaino ny fihetsehany zanakay nefa dia aiza izy amin'izao izy aza moa mandahazy tsy ho zanany tena mampalahelo aza mitomany ianao mianta aza mitomany azy tsoniko mizaka ny anatanjaka ny saiko ihany fa tsy mety indraindray nefa rehefa ianao no miteny sy mampionina ohatr' izany dia tsy maninona fa angina tokoa ary ezaka ny tsy tomany azy tsony ka tsy ho very izay tsy ho rain'ity zazy ty anefa izy tsy ndry fa nahoana hoe ianao mianta efa nandaha azy izy raha tena reny tokoa izy tsy nandrositra ny adidiny tsy nanao atoy-ireny nataony tamiko ireny fampijaliana ve izy mihoatra an'ireny efa noverynotony tsy misy mihitsy nosorosena natao toy-reny fako mambozaka ireny tena mafy tamiko ireny ry nasolo ka kehitriny aho vao tena mahatsapa ny vesatra izany rehefa nandray asy ny karakara ianao vao tena tsapako izany fa raha ity zaza entiko ity indray dia ataoko tsy hahafantatra azy izany satria efa vita ny nanary azy aza manao an'izany kosa aloha ianao mianta avelao amin'izao rehefa tsy nitady ato amin'ireny fotoan'ireny izy ataoko fa efa nanadiny ny fisiko efa nanadiny ny fisinay mianaka efa nasolo ny toerako an'olo kafe dia vitany ve zany vitany izany ry nasolo araka ireny tantareko ireny dia mbola tao an-trano aza dia efa nanomboka nanao an'izany izy komanka efa nandroany tsy hampalalaka azy amin'izay tiany atao raha izany teo amin'ny toerany dia tsy nanao toy izany mihitsy aka saingy izay ny fantany fa mety izay ny takatry ny sainy sy ny eritreriny enim-bolana lasa izay ianao an-trano no mitondra eny amin'ny tobim-pahasalamana ianao no mikarakara manao izay mahafatra tsiana ianao no mahafantatra izay zavatra ilaiko rehetra ka mampianta amin'izany toy ny hoe ianao mihitsy no rainjanako ry nasolo Allô fa izy zao fa aizy mamy njara ihany akety ay ve lahy manao ny lahy nahoana ry fa ngay lahy ao an-trano zao ko ratsy zany ve zany nandray an'izao telefony ry zao fa oviny aloha elahy ny tonga tao efa ela be any tonga efa enim-bolana mahery zay way dia tao an-trano foana ve sendra mivoaka kely foana hony miantso andreo mama zaza tsy mahafantatra mihitsy hoe ao an-trano ilako mama tsy mba miresadresaka amiko an'izany mantsy rehefa miantso ohatr' izao fa ahoana aloha inona ny vaovao any an-dafy any tsy misy vaovao atsika aizako ny dia hitovy amin'ny ety ihany mariny fa manahoana nareo aloha manahoana nareo telo mianaka ao sy mama manahoana salama tsara izay aty ka avy ny tokoa letsy akaikiny alao ve aloha mianta mama mianta fa izy zany fiainamako mipetraka ao an-trano ao ka namanao izy fa ngato misy olona koatranay telo mianaka fa ahoana fa nga mianta tsy otsony ka tsy misy an'izany miantandry izany ato rindra fa ahoana koa ary zany fa oveny izy ny nandeha natramin'izay nahatongavako tato mihitsy tsy nahita olona mipetraka tato zany ka
sao dia mba manofy ary ndry e. Rindra, mbola avy ndry e. Allô? Allô? Mbola ato aletsy a. Mieritreritra an'izany fotsiny aho hoe ahoana ary izany. Nefa mama dia milaza fa salama tsara sy tsy maninona hono ny anty. Voaviana ilay ny antso faraniny nefa dia izany no nambaraniko. Gazaza gaga amin'izany. Firy volana izay raha natongavany alatany ka? Enim-bolana mahery ho tamin'ny volana septambra. Ka voalasa nefa zany dia tonga tany ilahy. Septambra koa mantsy any ny alataniko. Kely foana tokoa no tsy niona antsika io mamy. Dia tamin'izay ilay efa tsy nahita olona nipetraka tao intsony izy. Ahoana ary izany. Dia naninona koa mama no nandainga tamiko ny laza fa salama tsara mianta. Izy nefa izany efa tsy tao an-trano intsony. Izay indray aloha tsy haiko e. Rehefa tonga tindry mandamina an'izay. Ay, ary sao dia mba ilay vehivavy iny tokoa ary izany lazainao izany. Vehivavy iza? Tamin'ny fotoana natongavako tato nisy vehivavy fanena tamiko teo ambaravarana lasa nivoaka nitondra entana. Ka tena izy izany, mianta tokoa izany. Ie, izay vao tadidiko. Dia tsy niteny ninona tamin'langa izy tamin'izany? Za koa aza tsy fantaniko. Ka tena izy lety izany mianta izany. Fa ny tsy azoko dia hoe inona ny antony nandehanany tampoka ohatr'izany ka nefa dia efa nifampiresaka mihitsy nge izay e. Fa ahoana ny amin'izy iny? Mbola resaka lavabe ny amin'izany, tsy vita telefona fa aleo aloha apetrako amin'izay la. Lazao mama fa efa tonga ato ahy e. Dia roviny izany? Mbola tsy fantatro mihitsy. Zay fa veloma ela? Veloma ary ndry e. Mianta? Andeha hivoaka anie isika ka mba miomana amin'izay ianao e. Fa andeha ho aizy. Ka hoe andeha hividy ny lamba hiterahanao rehetra fa iny indray ary. Ay, marina izany. Izay arako. Ka ohatrany kamo izany aho dia tsy tsaroko mba amin'ny tokony atao e. Sady te atoro koa ako. Ka raha vizana ary ianao tsy maninona fa le zarery no makany antsiny e. Tena satroko dia satroko tokoa zao mba hidabodaboka eto am-pandriana eto ihany ary nasolo. Tsy maninona ho azy izany fa mijanona ary ianao hoe ale izany no hividy an'izay any e. Dia hainao ve nefa? Fa nahoana moa tsy ho fantatro ka. Ka hoe za jamba ve dia tsy hay fantona amin'izany ka. Ny tsy fantatro fotsiny dia hoe ho vavy kely izy io sa ho lahy kely ry mianta. Io no mampanahirana amin'ny fifantenana ny akanjo entiny izao. Nefa raha ny fitsapako azy eo sy ny pitapitahany isaky ny mihetsika ao anaty kibonao dia lahy kely io. Eny fa na izany aiza aleo ihany tsika miaraka ary. Ianao ve tsy mahatoky ary mianta. Mijanona ho ahy ianao raha akaina kely fa aleo za ihany no any an-tsena. Eny ary fantatra ianao fa tsy anaiky mihitsy raha tsy mijanona fa mandehana ary. Zay ianao dia mbola be kriana ihany. Tandremo tsara raha ny vola sao dia very ho sahirana indray ianao tonga dia taksi atsy any dada Paul raisy nanatitra anao sy hitondranao miverina avy any an-tsena any. Eny re efa fantatro izany fa aza-manahy ianao hoe aiza le teako teo moa? Tiana isako eto ty. Izay ary lasa aloha. Io ty izy mampalahelo ana solo. Hitako tena mitotototo sy misahirana amiko mihitsy izy. Mikarakara fatratra atao amin'ity trano ity. Tsy mety mihitsy izy raha tsy manome fahafapo amin'izao zabe voko izao. Dia izy ihany no mikarakara ny sakafonay ato trano. Vitany soma tsara izany. Izy no miantoka ny vola rehetra ato. Toy ny mpanjaka kely mihitsy ajainy sy ny sisy. Mahatsiaro menatra azy ihany andraindray. Andriamanitro, fanararotako azy ve ny hijanonako ato e. Efa nikiry ny andeha ihany anefa tsy mety izy. Andeha dia ho aiza ianao izy rehefa miteny an'izany tsy maintsy mijanona eto ianao mandra-piteraka ao. Izao koa dia mbola izy no misahirana miantoka amin'ny fitaovana rehetra hiterahako. Aiza tokoa moa izay volako eo? Inona no ataoko? Tsy misy. Mampalahelo ana solo. Izy azy efa manan-kile miny. Dia antoko izay Henri. Dia mandry ve ny eritreriny any amin'izay misy azy ihany nandroaka olona manananaka. Lozany izany. Ny zavatra rehetra tokony nataony ihany no ataony nasolo amin'izao fotoana izao. Nasolo
tsy mitady valiny amiko izy amin'izay rehetra tony fa dia ny tena no menatra. Dia voasolony nasolo tokoa ny toerana amin'ny maharay ny mpianakaviana azy dia ny fikarakarana ny vadiny izany. Amin'izao fotoana izao dia tsy sakana eo amiko sy nasolo tsony ny kilemany fa dia toy ny olona rehetra ihany no andraisako azy rehefa zatra azy aho. Mahafinaritra no mena atao amin'ity trano ity. Toa niverina tampoka indray ny fifaliako. Niverina tampoka teo izany. Soa ihany fa ny eo natamina solo aho. Rehefa daholo ny zavatra rehetra novidiko tany ry Mianta. Ay, eo e. Misy ihany ireo a. Efa naterin'ny dadapaolo teo koa ny sasany a. Ie, efa reto ka. Way, izy daholo ve reto ry nasolo a? Ka ireo aza ny eritreretiko hoe mbola misy adinoko. Misy adino? Tsy tafiditra tao an-dohako daholo mantsy e. Bodofotsy lehibe iray ity a, dia bodofotsy kely iray ihany koa. Dia ny terimosy nataoko anankiroa ireo ny anta. Fa maninona natao roa e? Ka sao dia sanaty vakiny ndraika. Dia mba efa misy atao fiany ireo e. Raha ihany re dia efa mety fa mitandrina fotsiny rehefa mampiasa azy. Eny, tsy maninona re ireo e. Dia lamba maromaro avokoa no anatin'ilay arona anankiray io. Hitanao? Ay, reto izany. Ie, mba amin'ny kojakoja ilaina amin'zazy efa azoko ao daholo e. Ay, tena reto daholo tokoa ka. Reto lambo reto aza ve tsy ho be loatra e. Ka ireo aza nataoko hoe tsy ho ampy ny antako. Mbola rovina izy vao lehibe. Nga moa aminao dia anaovana indray mandeha fotsiny izany dia tsy ampiasaina tsony. Fa ahoana ndraika? Ka mbola afaka sasana nge reto rehefa maloto e. Ay ve, izay ny tsy fantatroko. Eny, fa rehefa azonao dia efa tsara e. Za ve nahalala fa mety daholo ve nefa ny refiny ao ka. Za mantsy tsy mahita fa le raha matompo varotra fotsiny nanampy aho dia ireo no nomeny ry Mianta. Mety reto ka. Mety reto fa misaotra betsaka na solo a. Misaotranao tamin'izay rehetra vitanao tamiko. Fa inona indray sy mampisaintsy mampitomany anao ty Mianta, ha? Mahonja ny foko loatra izao fihetsika ao amiko izao ry nasolo a. Izay rehetra nataonao ahy. Izay indray ianao fa be fihetsem-po Mianta. Marina e. Taony solo ny toera tsy satra ianao nefa inona mba valim-pity azoko isaorana anao e. Ny valim-pity dia ny fitsaharanao amin'ny io ranomasonao io. Tsy mety amin'ny fahasalaman'ny zazakely mantsy izany. Tsy maintsy harotsako anao izany. Ny laniko taminy aza efa be dia be. Tsy misy olona azo eritreretina anao an'izao rehetra ataonao amiko izao tokoa mantsy ry nasolo. Handany vola mankarena amin'izay vehivavy mitondra kitra toa efa resy ny fiainana. Ataoko fa tsy misy olona hiantra an'izany raha tsy ianao. Aoka izay ry Mianta. Dia andraso aloha ampirina an'ireto entana rehetrareto aka. Fa ahoana izany no tena marina rindra? Tsy mihina an'izany tena mamy izany aletsy a. Izy azy efa nandainga tamiko raha nilaza fa hoe salama tsara tsy manina ny miantako. Ay izy izany efa tsy tatsony tamin'izany. Ka tsy azoko nge hoe inona ny olana nisy teo amin'ny somamy. Izay ihany koa ny tsy fantatro. Raha tsy Mianta ihany no anazavany zaniko. Izy nefa aiza? Tsy fantatra izany sao izay misy azy na lasaiza izy na lasaiza. Tsaroko ohatry ny tomany izay tamin'ilay nahitako azy niala teto fa tsy haiko hoe inona nga ny nampitomany azy. Za manao hoe ndroa mamy izy. Efa nifanaraka nge izay tamin'ny fotoana nialako teto e. Ary efa niteny tamiko mihitsy izy hoe hijanona eo mandra-patongako. Efa saika andeha mantsy izy. Ary sao dia izy kosa ary ny tsy tamana fa tsy mama izany nandroaka azy. Tsy mahita toerana le izy ka hoaiza moa e. Everiny lafa manapidiny amin'izany moa izy iny. Nefa ny lazaindry tamiko hoe efa be voky izy ka aiza ary ny vadiny. Tsy fantatra ela tokoa mantsy ny tantarany. Tena mampalahelo nga izy iny ry njary. Fa ahoana? Ndraso fa ho tantaraiko any lahy. Dia izany ny aina tao anatin'ny fampijaliam-badiny azy Mianta. Ary efa saika amin'ny fo mihitsy raha tsy ny zaza tao akaikiniko. Ay ve, tena mampalahelo tokoa izy izany ka. Izay no nangorahako azy ka nitazonako azy taty. Ary hitako moa tena nivesarany ato izay nalala izany ka alakely iny. Ay tena mafy ny nentiny a. Ka eritreretina amin'izany hoe dia ho sahy ala tety ve indra tsy ny olona tato no nandefa azy. Ka raha tsy hitandry izy tsy ho fantatry indray mihitsy tena antony. Ny teny mamy iny efa mazava. Tsy maintsy mitady azy aletsy a. Ary tsy maintsy hitako izay misy azy. Marina izany.
efa ho teraka mantsy izay raha no fandrisako azoko. Zany Efa 7 volana mihitsy zaoko. Ary sao dia mba miverina any amin'ilay vadiny kosa ary? Tsy mino an'izany ahy e, tsy niverina any izy. Koa izanao fatarandrian'izany raha hitandrimy misy an'io vadiny io ndehana aloha jereo any. Tsy maintsy ho any tokoa ary njara. Avy eo iteo ihany izay atao. Ka nanahoana ny tany rindra? Hitandry tany izy? Tsy any izy rinjara. Fa ahoana? Vehivavy hafa miara-mipetraka amin'ilay vadiny teo aloha amin'ilay trano zareo e. Ndray kosy. Mahatsiravina mihitsy ny mahita an'ilay Henri amin'izany a. Dia nanontany azy hoe ndre? Tsy nanontany fa tonga dia fantatro hoe moa izy koa aza atao nisehon'ilay be mihitsiko. Ka rehefa sy tany izy zany dia aiza indray no tediavandry azy raha izany ka? Tsy maintsy miala nenina e. Tadiaviko eny ambany tetezana rehetra mianta aloha. Fa sombany mantsy ny toerana safidiany rehefa niala teto iziko. Dia mba ho azo eritreretina ve zany rindra? Ala nenina ny ahy e. Tena tsy te eritreritra izay fijaliany ihany hoa raha sanatrika teraka any iziko. Izay vao tena potika mihitsy ny amin'ny manontolo. Mampalahelo koa izany vehivavy zany ke. Dia ahoana? Inona no ataontsika amin'izany ry mianta? Ka tena miteraka mambany arina solo. Zany Ka alohantsika tonga dia mandeha any amin'ny hopitaly. ho any amin'ny hopitaly? Andao ary, andao arako. Ka andeha hizotra an'izao fotsiny ve? Ny entana rehetra tokony ho entina. Ay, marina tokoa zany. Zaho koa efa tena sahiran-tsaina beko. Marary Ka anga mbola manaikitra be any ry mianta. marary rehefa raha tsy izany ve za hikaikaika toy izao e. Ka sy efa izy ve reto e? Dia io amin'ny sakosy anankiray io ilay lamba. Ay, andao amin'izay ary, andao. Efa tsy maninona intsony ianao? Efa tsy maninona intsony ary na soa. Efa reto atritoko reto avokoa izy mirala kely. Ndray, izy tokoa no nanampo e. Maika kambana amin'ny rahalahy tao an-kibonao tao. Fa soavana tsy misy ohatr'izany ny anareo mivady hoy ny dokotera. Mba isy fanilo ny tsilobo ho an'ny fiainako angamba izy reto ry na soa. Mahafinaritra ery angamba izy zany e. Raha mba azoko nampindramina anao ny masoko ahitanao azy dia nataoko izany. Tena fahasambarana lehibe ho anao angamba izao ny fahitana ny endrika izy ireo e. Efa zatra ka ny mahareo ny feo mitomany izy ireo ihany zao dia efa ampy ahafantarako ny endriny ry mianta. Manatona ary aty ianao e. Eny tokoa, izay mihitsy. Avy eto akaiketo mipetraka. Mianta? Aiza hoe mba trotroko io? Aiza hoe? Ary reto. Ndray, mahafinaritra ery mandray azy reto eto an-tanako. Samba ny tamin'ny fiainako ny trotro zaza mena vava tahaka izao mianta. Vao naraisinao ngery zareo dia nanginy. Eny tokoa Mitovy fantana fa ianao ihany koa ny fahanginan'ny reniny izay vonton-dranomaso tamin'izany fotoana izany. Tamin'ny fotoanany tsirinizy mirahalahy tato anatiko. Ory mianta? Fa mety ve aloha izao fitazonao azo reto izao ka? Efa hainao sahady izy zaniko. Hainao ny azo ireo fony izy mbola tany am-boka ka ataoko fa tsy ho sarotra aminao ihany koa ny andray azy ireo rehefa tonga eto tany takizao e. Tianao ty koa. Hita fa zaniko. Dia hono ary mianta? Iza izao no ataonao anaran'izy reto ka? Ny anarany? Iza tokoa moa izao no... Ka tsy efa mba fantapatatra kosa ve? Efa mba noforononao talohan'ny fotoana ka? Tsy mbola fantatro mihitsy izao izay ataoko anaran'izy ireo ry na solo a. Zy? Fa ahoana kosa? Tsy hitako izay anarana omena azoko. Iza ny eritreretinao? Ianao no ka hanome anarana azy ireo e. Ko raha tsy inonako dia ho mety ve zany ny mianta? Omeo anarana ry zareo fa tsy maninona e. Ka tsy hitako ihany koa ange izany ry mianty. Raha mba hoe rainy aho dia tsy naninonako. Ka tsy efa ianao moa ve no rainy? Ny vitanao tamin'izy ireo ny jerena. Tsy efa nandray an'izany toerana izany ianao? Ka toerana tsy voatanako izany amin'izao toerana misy azy izao ry mianta. Mety aminao izany toerana izany ary tena mendrika anao tokoa ry na solo a. Andray, faly dia faly ary mianta mandray an'izany teninao izany a. Ka iza no anarana omenao azy reto e? Asa, eritreritra ihany hoe... Eritreritra ihany a? Atao hoe sambatra, sa hafahafa izany, na koa hoe njaka, na hery. Asa,
na ihany ko hoe mamy aina Zay angamba ny mety aminy izay nitorononao faran'izay mamy aina. mamy aina de mamitiana ka. Ha? Andraso, herina solo mamitiana no ataontsika zokiny dia herina solo mamy aina kosa ny farany. Tsy maninona ve zany ry mianta? Mety zany na solo tena mahafinaritra mihitsy izany anaran'izany. Andraso fa izay no atao any amin'ny kopiany. Iza moa le kambana antsika ato izay Reto izy dokotera. Andray, ka iza aloha le anarany? Le anarany amin'ny kopia? Iza moa le izy? Reto efa nisoratako amin'ny taratasy reto ka. Tsara kosa izany anarana ataonareo izany Ary ny anaran'ny dada moa azafady iza? Ndry fa atao variana be ianareo izany Zany ondry na solo Iza hono no anaranao izy ny dokotera Ka tsy mampaninanao very na solo ny nanaiko ho dadan'ny zanako, ho dadan'ny mamitiana sy mamy aina. Za ve moa nina amin'izany ry mianta? Zarako tokoa azako efa niraisiko toy ny zanako amin'ny antsonao izy nirahalahareo, saingy ny fandraisana azy ho zanaka dia mitaky zavatra hafa ihany koa Fantatro dia fantatro tokoa izany Ary mieritreritra an'izay tokoa hatramintsika teny amin'ny hopitaly tamin'iny andro voalohany iny ka hatramin'izao efa herinandro vitsivitsy izao na solo Aiko ianao mba toa Tsy mitsahatra ny mieritreritra na anaiky ianao na tsy ary nivavaka tamin'izany. Za ve ry mianta? Eno Raha ny amiko ny mianta tsy misy olana ny fiainako fa ianao angano mbola manontany tena foana hoe vonona ny anolotra ny fiainanao manontolo miaraka amin'ity olona jambo ity ve ianao? Andray? Ka motsy efa nieritreritra an'izany ve ianao Efa hatramin'izay no efa resy lahatra taminao ary na solo Tsy mino ary mianta. So dia mba fanapahan-kevitra taitaitra fotsiny ary zany ianao zany ka. Fa hatraminao viana moa any nametraka zavatra ka mihena sahala amin'izany andrisay nahalalanao ahy Efa ela ihany izay. Ry mianta, ny fiarahana amin'ny olona jambany mila fifehezan-tena betsaka tokoa ka so dia tsy ho feninao zany. Efa ampina amolahako ny fiainako izay 10 volana latsaka kely izay ary efa ampina hahafantarako ny fiainana ny zavatra niainako taloha ka ampina hahafantarako ihany koa ny mendrika sy ny sahaza izay mety ahasambatra ihany koa fa ianao no asa. Raha izany no tanteraka ry mianta, avo ny lanitra ka tsy takatro. Ka inandray ary no mbola andrasany. Tia avy ianao? Mianta, tianao na dia nitazonako anao fotsiny aza efa porofo zany fa tianao sy ny zanako ao Za ihany koa tianao. Hainao no manavaka ny fitiavana sy ny fangorahana? Eny avy hatrany no valiny satria tsy olona manan-kilema intsony no fandraisako anao ato fa sahala amin'ny olon-drehetra ihany ka inandray ary. Tsy hoe akory mamila filanao raha misisika amin'ny tokony eritreretinao tsara fa so mantsy atahoranao ve hoe hivadika aminao tsiry na solo tsy dia tsy ny valiteniko aminao. Zao ny mianta, aminay jamba toytony dia fandrika avokoa ny lalana rehetra ao ambanay. Tsy fantatray mihitsy izay alehan'ny tongotray raha tsy ny fanampin'ny titehana fotsy ity. Izy no alefa mialoha lalana ka rehefa fantany fa azo ole zany vao mamindra moramora dia toy izany hatrany hatrany. Tsy olana intsony izany amin'izao fotoana izao efa hito hiaraka makivaky anao amin'izany lalana izany ka afaka ny mamindra-pahasambarana kokoa tsika ianao ka inandray ry nasolo no mbola andrasana amin'izany Mianta, efa tena fantatro sy voafehiko tsara ny feonao sy ny fihetsika rehetra. Tsy hamelanao eto raha tsy anaiky anao ka. Eny ry nasolo satria fantatro fa misy fitiavana ihany koa ao anatinao ao dia izay no hikirizako. Za angery mianta, zarako dia zarako tokoa azy manontolo ao ny fahasambarana raha izany no tanteraka saingy. Aza siana saingy tsony ary okizay. Mahafinaritra ny jeren'ireto zazakambana trotroan'ireto mpivady reto. Tantarako mana. Toa-jamba nge le rangadada amin'izany Ie, le vehivahatany izao no tena mitantana azy amin'izao. Ndry sambatra ry zareo ary ohatry ny endrika olona efa hitako ity vehivavy ity zany sa tsy mbola niresaka tamina vehivavy tsara tarehy ohatr'izao kosa aloha tokoa ty dia mitady efa rehefa tena mandinika le endriny
ohatry ny efa nisy toerana nahitako azy mihitsy ka le fijery ny tena tadiavako azy, zany hoe tsy tamin'izao endry zao zany fa endrika hafa, ohatra ny feno lahelo zany, ohatra ny hoe mitomany mihitsy azy andraso hoe orka fa zay vao tsaroko tena le namandrindry ty raha izany no izy. Ie tena tsy mamitaka ny eritreritro fa le tovavy tany an-trano tamin'iny fotoana iny ka mbola tediavan'ny rindra fatratra hatramin'izao io. Ie andraso aloha toneno andaotsika epiteria aloha na solo ay ka aiza eto ka eto ny toerana natokana ho an'ny mpandeha tongotra. eny ary reo fa epita ry zareo zany aleo aloha epite fa tsy maninona tsy vezana ve ianao mitrotro any maminy any kely. izy azy ty tohatry ny matoriko sa tsy matory eny tokoa. mianta azafady fa onany ianao zay no tsy mianta ve ny anaranao hoe? izy indrindra fa onany no nahafantaranao ny anarako kay raha tsy madiso zany efa ohatrany tsy mahafantatra anao. De tena tsy tsaronao tokoa ve tsy fantatra ianao azafady indrindra fa izy zany ry mianta tsy fantatro ty olona manakadalana antsika tirina solo ka ohatrany misy zavatra maika ambalany anao zany ko. Azafady tokoa aloha injara aloha ny anarako ohatrany tsy mahalala fomba tokoa ako. voalazanao zao mihitsy aza vo mare an'izany anarana zany azy aoko ka anadahany rindra mantsy rindra izy kosa angamba ataoko fa tsy vaovao aminao satria mpanamana akaiky tokoa nareo. rindra ve zany eno ataoko fa izy no rindra namanao ary tamin'izay fotoana indray mandeha izay monja ny eo antsika za sy ianao andeha hivoaka ny varavarana moa za kosa vao tonga. zay tokoa vao tsaroko ianao zany le za koa zange saika tsy natadidy anao mihitsy teo tena mialatsiny betsaka njara moa no anaranao teo. mialatsiny rery njara tsy misy tsiny zany ka io zany ry nasolo ny anadahany rindra ilay namanao ve zany ry mianta fa aiza tokoa zao rindra mbola ny andafy ve efa tafaverina izy ka efa ela azako fa tena mitady anao foana izy hatramin'izay nahatongavany zay ka hatramin'izao fotoana zao zany ve eny ka na iza koa aza nge malahelo azy mihitsy hoe maninona hoany ianao ny alafotsiny tao an-trano raha mba hafantany mantsy rehefa miaon'izay roa mbola iresaka lava momba an'izany marina tokoa zany de ahoana aloha no lazaiko aminy teneno izy hoe malahelo be andriony hoe mianta de ilazao koa izy fa efa teraka fa zay sa mbola misy inona indray ka aiza ny toerana mety ahitananao sa andalo any an-trano ianao raha andalo any de rovina ka za aloha tsy andalo any raha te ahita izy de ahoana tokoa moa zany ka maninona raha saina makany an-trano fotsiny izy no mianta ka angamo mbola hita ny trano na solo zay tokoa ny tena olanako fa lavitra be aty nga misy ianao ry mianta sarotra be ny manoro azy fa zao ngamba no ataotsika misy larana finday any an-trano ty de omeo azy ty mba hiaitsony azy zany raha misy izay tokoa aloha tsy maninona ty ary omeo azy iny de mifandamina eo zay roa amin'izay fotoana rehetra eny ary misaotra betsaka vao raiko ty ka aza matahotra anao fa tonga ko anty ary mino ahy ianao fa zao arivo zao ihany iny de efa tsy maintsy afonao zany ve am'izao tika miteny zao ngery mianta mbola ny ampitediavana zay misy anao any foana izy ndray mampalahelo izy raha izany omeo azy iny de ho hitany misy ary zay fa mainy andro be ka tsy mety amin'ny zazakely fa andeha amin'izay angamba zay ianao koa to mbola maikako eny ary veloma arynareo zay fa veloma ianao veloma ry lasa za tokory zareo marina na zaza mbola betsaka ny fanontaniana tiako apetraka aminy fa tena tsy naboziko tena niova be ohatran'iny mianta
ahoana kosa moa nitovy amin'ilay nahitako azy tamin'ny voalohany. Izy aza efa tena lasa netinety be mihitsy keo. Fa isy azy aloha rindra zao raha ilazako azao vaovao zao. Maninona tsara hoe letsy? Zany hoa hitako teny an-dalana ankeo ilay namandry iny. Mianta ve? Eny. Indray dia ahoana osisy ka? Fa naninona ry izy ny tsy nentiny lanakaty? Ka raha zakako nakaty ve moa izy tsy netiko taty amindry? Zany? Eny hoa efa teraka izy. Nisy zazakely mantsy teny amin'ny le olona niaraka taminy ary samy nitrotro ray avy izy ireo tamin'izany. Nitrotro ray avy ahoany? Gamban'le zanany raha ny fahitako azy. Indray zany ve le? Zany. Fa izy irery nga zany nifanena tamin'ny lazany sa nisy olona niaraka taminy ka? Eny hoa nisy olona niaraka taminy ary raha ny fahafantarako azy tena vadiny mihitsy inga. Zany fa nga izy nanambady? Zay indray aloha tsy haiko e. Zay koa moa tsy afaka andresaka firy fa izy azy ohatrany maimaika ihany. Dia ahoana? Zany no misy azy. Misy andro zareo moa tsy natolony azy zany. Fa ahoana fotsiny ary? Dia inona fotsiny nataony lahy tamin'izany ka? Nanome an'ity lara telefôniny ity ihany miantaka. Iantsondry azy ony. Ay kosa? Eo e. Dia zay fa tsy afandresaka naharitra zay. Le olona zay ny tena nalasa saina rindra. Fa olona iza koa ary zany ambarany lahy zany? Lehilahy jamba zay no nitrotro an'ilay zazakely anankiray e. Olona jamba? Eny hoa ka zay mihitsy nge ny nahavariana taminy. Tena betsaka izany fanontaniana tiako apetraka izany fa andraso mihitsy aloha atsony ty laranty ka. Zay mihitsy e. Atso mihitsy izy fa tena tsy voavaliko izany fanontanianao rehetra zany ka na za ihany koa aza mantsy mba gaga ka tsy haro fantatro daholo ny ambangivangony rehetra. Dia izany mantony ialako tao aminareo rindra. Ndraiky zany kaiky tsy nafantatra an'izany. Za tsy te hanisy olana teo aminareo e. Moa ihany koa fantatro fa zany tompona ndraikitra amin'izany. Na zany azy e. Disy mama raha nandroaka ndriala tao an-trano tao ka efa andresaka zo mihitsy nefa izay mianaka e ary efa nandresy lahatra azy mihitsy na tamin'ireny za mbola tao aminareo reny aza nge tamin'ireny no efa tsapako hoe nisy olana taminy saingy za moa tsy sany vaky an'izany tamindriko. Izay no nampiay ahy vao fantatra fa laza tao rina kely amin'ny fialako tao ndry e. Fa izy nahafantarandry an'izany? Fa injarana dahako ihany ka. Ay ve marina tokoa zany fa nifanena tamiko teo ambaravarana izy tamin'iny fotoana iny. Efa tena tapaverina tanan-dafy eo fa nafantatra an'izany. Iny fa zaza sina olana tsony kiny amin'izany a. Fa na zany aza tsy maintsy mbola hiresaka mamanay kosa fa tsy mba anaiky an'izany ka. Ka raha tsy nisy angeky izany mety tsy ohatra an'izao ny fiainako e. Mety tsy mihiratra toy izao ny masoandroko. Mety tsy nampionana tamin'ny nasolo koa. Nasolo? Dia manao ahoana ny fiainana miaraka amin'ny ato amin'ity tranoty ka? Indray tsy mahafantatra fa tena tsy misy elanelana eo aminay raha ny amin'ny kilemany. Zany? Mariny. Tamin'ny voalohany ihany no somary sahirakirana fa rehefa tateoriana zatra azy ihany. Tamin'ny Zabevoka aza tsy fantatry indray fa izy avokoa ingeny manao ny raharaha rehetra tato e. Tsy avelana nanao vizana. Dia any fomba ahoana ozy izy indray no heritreretana an'izany hoe ho vita ny raharahanay rehetra ato. Hatramin'izao tsika amin'ny teny izao dia izy manasa ny lambany reto zazy reto nanomboka tamin'ny fahaterahan-droka hatramin'izao. Izany veky? Dinga ahoana? Tena tsy azo heritreretana tokoa. Zany rehetrarehetra reny ke no nomen'Andriamanitra ho setry ny reny fiafiako taloha reny dia naleoko nanolotra ny fiainako azy. Tiako izy ary izy raha teo tia. Izy aloha hita hoe tena tsotra. Mahafinaritra ny miara-miaina aminy ato ka. Azo lazaina hoe tafita angedry izany amin'izao e. Sa ahoana? Efa tafarina re tafapetraka eo amin'ny toerana sahaza azy ny fiainako amin'izao fotoana izao rindra. Dia ny amin'ny Henri ahoana ka? Tsy nareo vao momba azy tsony izany ry? Sady tsy narehany tsy te hafantatra an'izany tsony koa e. Na dia ny manonona ny anarany aza manahirana ako. Dia ahoana ny amin'izy amin'ny rahalahy kely reto? Tsy ampahafantariko n'inona amin'izany rao ka. Nasolo ny rainy. Izy ihany no fantany. Izy no mikolokolo azy ireo eto amin'izao fotoana izao ka tsy ampahafantariko azy velively izany anaran'izany.
tsy hoe akory mampiditra eritreritra tsy ao anatin-dray ary mianta fa tsy maintsy lehibe ireo zazy ireo ary tsy maintsy fantany marina ny orinamiko ka na tsy maintsy ho tonga azy zany aletiko tsara ao anatin'ny lohan'izy mirahalahy fa efa tsy niraraha azy ny rainy izay nga hoe tsy te hiverina amin'izany tsony ke za ny lasa efa nanorisory ahy ny mieritreritra ny fijaliako ny ainako fony ahy teo aminy tsy tantoko izany rindra eny ekia fa dia manao ahoana aloha fitaizana nyrehetra zazakambany reto e reo izy ireoko mahafinaritra angamby iza moa no mamitiana dia iza mamiaina izay dia efa verisady a tia baromenameny ity zao no mamitiana dia tsy mamiaina ndraiky tsy napoiziko azo kambany driko fanomezana avy amin'Andriamanitra ho aky ireo a ndray ty aloha misy sakafo kely ho an'ny vahiny a oay dia efa misairanyry ianao zany a haizany dia hovikisandresaka fotsiny eto ary sady sambany zao nisy vahiny tato aminay hatramin'izay ny rahanay roa mifanerasera izay vo sambany ianao zany ve eny tokoa kia tsy misy olona mitsidika anay tahaka an'izao tokoa fa dia indri zao ny voalohanyko zany misy ho a fa efa ela tokoa moa zany no fankalalana roa sy mianka efa tena ela be ka ianao ihany manko mba fitantarany ahy eto mantsy rehefa sendra tafaresaka izay roa sady tsy mananavana ary tsy mananamana koatra anao zany izy ko zany dia zany tokory nasolo a ary izay no tsy fankafozany amin'ny rahavaviko mahafinaritra zany fa toy izy hoe mampalahelo mianta raha velirery ny avany aza mantsy efa tsy fantany tsony inge zany fahasahiranako nitady azy zay nge ka tena taizany toerana tsy efa nalehako hatreny ambany tetezana rehetra tendry reny tranoboritra ireny efa tsy nisy izay tsy niteteziko ny tedavana azy ay izy ity sofa tafoana taminao tsy mbola anjara no eny amin'ireny toerana ireny fa lazaiko anao zany eno a mariny zany aloha ka izao rindra nahafantatra ny tantarany aho ka tsy nandefa azy intsony nianitra azy ary nalahelo azy ka tsy afaka nandefa azy intsony taty oriana amin'izao fotoana izao hay ihany koa izy zany manam-pitiavana ka dia tanteraka ny nofinofiko mahafinaritra zany dia mahatsiaro sambatra tokoa ve mianta miaraka amina solo tazako eny amin'ny endriny ihany indraindray ny aloka ny faharesena marina fa hoe sambatra izy nahazo vaty vaovao ary nahazo reto zazakambany reto fa ohatra ny misy tsy ampy foanany hitako eny amin'ny tarehany inona ary zany ohatra ny tehiteny zavatra amiko zany rehefa tsy sa hoe inony manahiry ny any tokoa satria teo anatrehanina solo fa inony zany vono akiry ny anta tena safididry marina ve kiny nanekindry araka tamina solo izay olona jamba sy manan-kalemy io mandrakizay tsy ampisalasalana tokoa nao maliko andriny amin'izany teny hoe eny fa inona mahatonga indry ametraka an'izany fanontaniana izany ohatra ny lasa ihany ho asaiko dia tena ampy tokoa ve ny fitiavany rindra za azy efa tsy nanantena tsony tamin'ny fiainana noho ny raisiny ary tato ny nahitako fifaliana vaovao ka rariny dia rariny raha hijanon'ato rariny tokoa mbola voafetra nge izany rariny izany misy tsy fafenony zavatra matony olona miteny hoe rariny fa inona ihany koa ary manosongozona ny finoandry amin'izany fa tena tsy azoko mihitsy hitako misorotra eny amin'ny endrikindry ihany ny fampangany indraindray misy zavatra tsy feno tena tiako akina ny solo marina izany lazaiko indry izany so dia nisy zavatra nitereko mazaka fotsiny tao teo anelanelan'izay fotoana rehetra izay na aina solo aza ela dia ela tokoa vao resiko lahatra nametraka elanelana foana izy tamin'izany nanery eritreritra tsara tamin'ny safidiko dia nataoko tokoa moa izany ary efa nieritreritra andro aman'alina vao ny afara tamin'izao fanapahan-kevitra izao dia niaraka izay asa aloha eritreritra ihany iny fa aza raisina ny mba ny saindry ny saiko ihany koa efa tsy ho voazongozona amin'izany intsony efa nivonina amin'izay rehetra mety ho sakana ary tena nanovany toe-tsaindry tokoa ny fotoana ela izay tsy nifanerantserantsika tao anatin'izay fotoana izay nazara manana toe-tsaina voninkiady izany re ka ho resy ny fiainana foana ve hitakiko ka nanahoana rindra ny diandry tany izay vao afaka ny ayahako rehetra ny resaka fotoana naharitra mihitsy mantsy zaiko ka marina ve aloha ny ayago fa ao amin'ny tranon'ilay olona jamba manan-karembe nendrefandrefana iny misy azy eny lesy ioaroa fa ahoana koa aloha ny tonga dia avatarany lahany izany tsy zany fa misy namako izay mipetraka eny ka mahafantatra tsara n'iny lehilahy jamba iny
dia nolazainy teo koa ny tantarany ka tsy nisalasala hoe mety ny namandriny ihany koa zany. Efa tena mipetraka eny le tsy nianta. Hoe ka rovina izy niverina ty amintsika. Niverina ty ahoana? Fa nga tsy hiverina hipetraka ty ndraiky kory izy. Efa manana ny toerana eny izy ka tsy hitako tsony izay ataony atiako. Fa ahoana ny amin'iny jamby iny? Tsy fantatra lava e. Ina ankehle tsy miaraka aminy amin'izao e. Maninona tsara? Izany ho ahy e. Ina mivadiny? Ohatra ny manany ihany andry izany rindra. Iny lehilahy jamby iny ve? Dia vehivavy ohatran'iny ve le sisy te hanokana ny fiainana n'olona jamba? Zaza ankehle tsy mba gagy. Tena tsy nampoiziko mihitsy nefa dia izany ny marina. Ahoana koa ary zany? Za mbola tsy resy lahatra amin'izay tena any am-pony mianta mihitsy e. Fantatro tsara mantsiziko. Tena raha izany inge ranabavy tena sambany teo amin'ny fiainako aho no tsapako manana fihetseham-po ohatr'izao iainako izao fa dia tena tsoriko amindry. Fa inona koa ty mahazo an'lahy e? Zany no atao hoe ty e. Zay tiako iny namanao iny. Tao anatin'izay fotoana vitsivitsy nionako tamin'izay dia nanjary tsy afaka atao an-dohako mihitsy izy. Ka olona efa niteraka nge izy iny ka sao dia ho diso adresy ty lahy e. Na za koa zany mitovy eritreritra amindry ihany hoe tena hanokana ny fiainany ho an'iny olona jamby iny tokoa ve izy? Malasa saina ihany. Manana endrika mampiga feno mihitsy mantsy ny antako. Zay mantsy hoay mambabo ny lehilahy rehetra mihitsy izy. Nefa dia nisafidy araka amin'ny olona manan-kilema. Fa inona ary no antony? Ohatrany hoe enatra no misoretra vitana solo taminy ve dia ny fitiavany no nataony sorony. Asa mahazo ohatreretina tokoa aloha zany. Sa hoe ahoana ary? Raha izany no izy dia vonona ny hanala azy amin'ny toerana misy azy ranabavy. Maninona? Zany hoa tsy hamela amin'ny fitiavako azy angina fotsiny amin'izao kosa e. Hitantsika eo na tena sitrany tokoa ny arahany amin'inona tsy? Fa aizy nareo telo mianaka no andeha? Tsy handeha lavitra koa zay fa ery amin'ny alokaloka ambany ery ihany mba hitondrako azy ka. Ay, ka tandremo tsara raha ny zazakely aza matahotra ianao fa efa haiko tsara ny mitondra azy atoko anaty posety ato izy dia atosiko moramora ny sisin-dalana iny re. Eny ary aza manafoana re ianao fa efa haiko tsara ny lalana mandrapatongako eny e. Eny mandeha ary nareo telo mianaka e. Mba milamindamina indray aloha rehefa entina solo mandeha mivoaboaka any izy roa lahy kely ka. Ary andraso aloha ampiripirina ny ato an-trano koa fa tena mikorontana nge izy zany. Fa efa mihetsika koa moa niditran'izy roa lahy kely tena tsy misy anaovan-javatra mihitsiko. Na solo mampangina ny ray dia za mampangina ny ray. Nefa dia efa hatramin'ny alina izay ny tsy nampatoriny. Mandreraka mihitsy aloha e. Ndry faiza koa zany? Sa na solo ny verina? Andraso aloha hoe jerena. Manahoana ianao? Njara? Manahoana ianao? Fa tao taitra be ianao nahita? Tsy zany mantsy fa tena tsy nieritreretiko mihitsy hoe ianao no andondona ny varavarana ato. Ay ve. Ianao rery angano nakaty sa miaraka nareo sy rindra? Za rery tokoa ka. Ay, fa ahoana ianao sa ny zavatra nafarany rindra ve? Dia tsy androso koa ve fa dia eto mbaravara fotsiny jiosy. Miala tsiny indrindra ny veriko fa vetivety ihany mantsy ny ilanao ako. Na dia zany azako. Andao mandrosoa ary. Mandrosoa dia mipetrapetrara e. Ia, misaotra betsaka ary. Ie, ka ahoana? Ary aizy na solo sy ny zanako. Ay ve, mbola lasa nandeha nitsangatsangana any reo ka. Ie, fa izy ve aloha no tadiavinao sa ahoana e? Azafady fa ohatrany tsy azoko mihitsy ny atondianao mantsy. Ay ve, mba tonga mitsidika e. Angamo misy fahatsoanany amin'izany sa tsy mety? Ay ve izay fotsiny. Ka zahay aty aloha salama avokoa e. Salama tsara ny zanako, tonga taiza tsara izy. Mahafinaritra zany ka. Tsy zany mantsy fa betsaka ihany koa ny resaka mifampizarana sy rindra tao an-trano e. Indrindra fa tamin'izao nahitany anao izao indray. Ay. Ka ny amin'izay indrindra dia
mba raisiko anjara brikany keo mba fitsidihana anao aty e. Ay ve? Fantatro mantsy ny tantaranao ary malahelo anao tokoa. Ay ve efa nitantarainy rindra taminao zany? Efa nambarany tamiko tokoa ka. Eny ka tantara efa lasa ihany zany re. Na ny verenany zany eo amin'ny fiainako aza manjary manorisory ahy e. Andray zafady ary moa e. Miala tsiny fa tsy ianao akory ny hoe manorisory ahy fa ianao mantsy somary ohatry namerina an'le resaka ihany ka izay no antony anazavako azy aminao e. Fantatro tokoa zany ry mianta ka ny amin'izay indrindra mantsy ahy misy zavatra mba tiako aboraka aminao ihany keo. Zavatra inona moa zany? Zany hoe somary manahirana ihany ny laza zany aminao e. Nefa moa tsy hitako izay mampiolakolana anao io. Maninona moa raha teneniny ha? Mianta so tokoa mba fiantrana fotsiny ihany zao iarahanao amin'izao e. So dia mba tsy vokatry ny fonao akory ary. Maninona? Mariny raha izany izy dia malahelo anao tanteraka ka anafaka anao amin'izany ny tena antondihako zao. Tsy izany ry mianta fa tianao aho mantsy. Ony mianta mianto fa iza ny olona miresaka aminao zany? Nasolo fa efa ela nga ianao ny teo ambaravarana teo? Nasolo fa ahoana? Mianta ohatrany mare olona miresaka aminao aho fa satsy misy olona tokoa io ka ny anadahany rindra re. Ay ve za tokoa tika ka manahoana ianao? Salama tsara fa ianao zao manahoana? Salama tokoa zay tika. Ka tsy zany fa hoe hitsidika an'ireo zazakely hono na tongavany aty antsika re. Ay ve mahafinaritra zany e. Zay mihitsy ka araka ny filazan'ny rindra tany an-tanàna hoe tena mahafatifaty ery zany kambana ty aminareo zany. Dia hoe aleo mihitsy aloha dia mba hijereny zany sady mba mamangy ny olona ty koa re. Mariny zany fa aiza ny zazakely nitao ianao rerindray ty no miveriny eny tokoa e. Ay ve efa tsy anjaridaina tsy amin'ny mamany zoatsy izy ireo ka aka n'ilay kilalao keliny fotsiny aho dia izay hoe niverenako aty e. Ay ka rehefa mandeha any tokoa dia miaraka any zany nareo raha te hijery an'ireo zazakely ireo njary. Dray marina tokoa zany andorse dia ahoana? Ka miaraka aminy ianao e sa inandray ary tia mampihanana anao ty? Eny ary aiza le kilalao teo ry mianta? Reto ka reto. Te hanazava resaka aminao ary njara. Eno tapaka tokoa ny le resantsika teo ary zay ny zao miverenako eto hoe mody anao velomanao aty io e. Te hanazava ny sainao ihany koa tamin'le rediredina ambaranao teo e. Ndraiky samoro mianta aza ty raisinao rediredy ohatr'izany aloha le izy tsoroko aminao nefa tena teny aveo boka reny satria na dia voaingana ihany tokoa zany nafantatra anao dia efa raiky petita aminao sahady ary tiako hazavainao amiko ny aminareo sy nasolo. Raha ny fiainako manokana ataoko fa tsy misy idiranao zany na dia kely akory aza. Eny fa raha ny vanjoiko ny tantara mantsy to enatra fotsiny asa miamby fangorahana ny tiavanao azy. Ka tsy misy idiranao any amin'izany raha ianao tsy tianao tsy mbola afaka mamaly ny fitiavako ianao raha tsy mahazava amiko ny aminao sy nasolo hoe tena tianao tokoa ve izy? Ohatrany hoe manorisory azy zany ianao. Ny fiavianao atao trano ny fahasahiana milazana zany rehetrarehetra zany ohatrany raisiko tsy fahalalam-pomba. Eny tsy fahalalam-pomba ihany hoe atao tokantranoko ve aloha ny tonga ilazana zany. Eny marina aloha fa tsy mety zany nefa aizary ny toerana milamina fa atsika miresaka sa omenao fotoana hoe roviana. Ka tsy misy zavatra mbarako aminao tsony fa efa tapitra zany moa ihany koa tsy hanao fotoana aminao any amin'ny tokatokanany zany fa nahoana ary manaja ny tokantranoko ary fantarao tsara fa olona manambady aman-janaka. Mianta Ok zay
Mingavy anao mba hivoaka ato an-tranoko amin'izay sao dia tratra ny vadiko ndraika hanahirana. Masika loatra ianao e. Raha izay no aharovako ny tokantranoko dia tsy maninona. Eny ary tsy maninona fa andeha raha eritreretinao tsy fahalalam-pomba izany rehetra izany dia miala tsiny aminao aho. Mifona iainiko eo tamin'izay nambarako teo. Tsoroko aminao nefa fa tsy haninenako izany satria teny tsotra ary avy ato boky no naborako taminao teo. Eny efa voaray izany fa mandehana amin'izay ianao. Mandehana veloma ary ianao e. Mandreraka koa iny olona iny a. Fa inona raha ny tadiaviny amin'izany? Tonga ty an-tranoko amboraka ny fitiavany ahy. Tsy menatra akory. Andriamanitro, arovy aho. Arovy amin'ny fakapanahy toy izany ary arovy ihany koa ny tokantranoko. Mianta efa matory nga izy roa lahy. Efa matory zareo. Kay tsara izany ka. Ary ianao nga tsy mbola matory foana e? Misy resaka izay tiako atao aminao aloha e. Fa resaka inona izany ry nasolo a? Mianta indraindray aho lasa saina ihany raha mieritreritra anao. Mieritreritra ny fiainantsika e. Mieritreritra azo milalahy reto indrindraindrindra ka. Fa inona mahalasa sainanao amin'izany ry nasolo a? Mianta sao dia nisy fahadisom-panam-pahan-kevitra ihany ary avy aminao. Tsy azoko. Sao dia tsy mahafeno ny fepetra rehetra takiana amin'ny mahavady ahy aho mianta. Nasolo a, fa inona ary ty lazainao e? Mbola foy dia foy ny fotoana lasa ka ataoko fa mbola afaka miverin-dalana ianao raha misy fanahiana kely ao anatinao ao. Fanahiana ahoana ary? Efa mazava ngeny ary nasolo e, tiako ianao. Mianta, mora tiavina mantsy ny olona manan-kilemy. Rehefa manana fo mangoraka fotsiny dia afaka mitianay. Tsy fangorahana fotsiny ihany no ato amiko fa fitiavana anao amin'ny foko madio e. Tsy noho ny enatro aminao noho ny nataonao ahy ihany fotsiny kosa natriny izany fa tena fitiavako anao. Toy ny vehivavy rehetra tiany olona miaraka aminy ka tiany vadiny izany. Za ohatry ny hoe mirorosaina be izany ry mianta. Fa inona tsy mampitombona ny sainao e? Tsapako tsara tarehy loatra ianao e. Mahafinaritra. Ka sao dia tsy tokony ny sahazahary ianao. Tsy misy an'izany ary nasolo a. Mariny, tsy hanisy rapitsy ihany mantsy ny fiainana miandry amin'izany fa mbola ho avy ny lasa ihany koa. Tena mbola lavitreraka tokoa e. Dia andao fa ho tototsika moramora eo ihany izany. Tsaroa fa za tsy mitananao raha ikopa-kelatra ianao sao dia izany no mibahana ny sainao mantsy ry mianta. Raha omenao fahafahana ikopaka efa nanapa-kevitra ny tsy hetsika eto intsony. Raha tsy ianao no mandroaka toy izay nataon'ilay olo tiako fahiny izay. Tsy hanao an'izany ary mianta. Fantatra ianao fa tsy hanao an'izany ka aza asiana hiatsony re raha afako. Ka afaka mitianao foana amin'ny fotoana rehetra raha izaho aloha. Fantatra fa tia ahy ianao fa aza mity aminahy ahy. Sao dia izany mantsy no ahasambatra anao ry mianta ka. Ianao sy ireo zanako kely ireo ny fahasambarako ry nasolo a. Nareo ny fiainako. Ary andao amin'izay moa atory. Mamitsivitsy ery nge mady mizelona izany e. Fa izy izany? Za ihany e. Way, Henri. Tena tsy mahita ve sa mody fanina? Azafady fa tena tsy hitako mihitsy ianao e. Manaona aloha mirindry. Salama tsara. Ela tsy hitinareo izany a. Ka inona tsonko moa no tokony ifandraisany? Tsy efa maina kory ny ravina amin'anana? Aiza kosa nisy an'izany fenao koa dia lalina. Hitako. Za izao anontany hoe manao ny mianta ao izay. Mianta? Fa izy aloha tsy mianta e. Inona koa ny ary ty? Aza mody fanina ohatran'io rangahy. Marina raha mahafantatra an'izany ahy e. Fa ianao nga malala olona atao hoe mianta ka. Fantatrao tsara re ny olona resahako fa aza dia manahany any ohatran'io ianao rindra. Tena tsy nampoiziko fantatra mianta ianao fa azafady. Mba valio ara fa inona ary ty ataonao ty? Tamin'ny voalohany teo nieritreretiko fa tsy mahafantatra ianao nefa tao nikitika ihaniko. Rena efa nitenanao tsy nirarahinao kory. Zao indray aho ty anontanianao ny fahasalamany mianta. Dia hoy aho aminao hoe inona ary izany ny tena mariny. Aza enjehana amin'ireny taloha ireny tsony arangaha. Maninona tsara? Mariny. Reny aza nge fa naninenany. Naninenana? Eo. Toa mampiomehy ahy ianao izany ka. Inona re mampiavaka anao amin'ny ankizana amin'ny karapoly ireny? Aza dia manenjy dresy ohatran'io re rindra.
tsy manenjidresy aloha fa ohatrany kaka ihany any zandra mandray fa hoe ianao manenina tamin'izay vitanoko. Ka zay ne nanontaniky anao ny tena momba ny mianta vadiko e. Raha mianta aloha efa ela tsy nahita azy. Zany ve? Ianao tsy efa herintaona mahery ara teoriana vao mieritreritra ny hoe anontany fahasalamaniko. Ka hitanao ihany ny vady ve moa tsy ampidina amin'ny toerany foana na roviana na roviana e. Ny fotoana fotsiny mbola tsy milamy mama zany e. Ohatrany hoe tsy hainao zany ny manolona. Ka tsy efa mibaribary aminao ary zany ve fa efa olona vaovao tia manolona anao ty fa tsy ilay Henri taloha tsony. Fa vao mahita anao aloha dia mahatsiaro ny fampijaliana ataonao amin'ny anty. Ohatrany mahita ny tarehy manga na mahita ny endra mitomany lava sy ny sisa sy ny sisa efa nanenina tamin'ireny ary Rinda. Fa hono mba manao hono aloha izy zay. Kefa nilaza taminao fa zaza ho tsy mahita azoko. Ohatr'izay. Fa sao dia heverinao ary fa tsy fantatro aza hoe any aminao izy no mipetraka. Fa tany angalo ny nanarianao azy. Tsy misy an'izany rehefa Kagaka raha any ianao no mitady azoko. Tsy tena andalana akory ny nanipazanao azy. Tany nanipazanao azy tany atraminao. Fantatro fa tsy manana toerana le izy iny. Ka eny ny toerana tokony hitadiavana azy raha mila azy ianao hoe mandehana tadaviana andalana saina amin'ny tapanjorotira rehetra eny izy. Ndray masika loatra kosa ny teninao amiko izany Rinda. Eny izay fandraisanao azy aloha tsy maninona fa izay no izy teny nanipazanao azy dia mandehana tadaviana izy fa tsy hoe eny ihany ve raha tsy efa nitsindroka koa azako. Hitako nge misy azy na dia hanafina azy arenao e. Ka maninona moa zany ny trano tokoa ve moa tsy hitanao ka tonga avy ianao mijery azy ihany. Eno ahy hatramin'izay tokoa dia niandry anao tamin'ny foana ianao zany ty efa nanapa-kevitra ny andeha ho any mihitsy ka hoy aho hoe tongava fa misokatra ao anao mihitsy mivaravarana any ianao sisa ny andrasana. Eny ary dia mba mpitapitao any aminy any fangaro mity io varavarana io andraso aloha e. Manahoana tompoko? Faisako ty ianao zao tompoko fa izy ny tadiavinao azafady. Aizy nasolo e. Ao izy ka mandrosoa ianao. Fa inona daholo ary ty nasolo nasolo misy mitady anao ato fa avia ty. Fa inona ary ty dako ty ato ty rery landro. Fa izy zany ry mianta. Nasolo zaho ihany ry anako. Neny ve zany eny anako avizany zanako zany. Andray elange no zany vao mitsidika ry neny ka mbola be reny asa tany dia tsy misy taona hitsidiany. Ay ve za nefa tena nalahelo anao tokoa ane eny ka ahoana inona vaovao ry neny ka ianao aza ty ny tomahana vaovao angambako fa inona daholo tokoa aloha izao ry nasolo fa izy ty tovavy ty ary tao misy zazakely ihany koa io marina raha misy azoko izy ty ka inona moa no azo neny amin'izany ianao aza any de anyko inona aloha ny fanazavana mba entinao amin'izao ka mianta ve io ry neny izy ny vadiko zany ary izy kosa ry mianta no reniko efa nambarako anao ihany dia faly mahafantatra anao tompoko. Fa vadinao ahoany fa ka ianao manambady ry mianta fa tsy hitaneny ve no zany de ireo ny zanakay hambana amin'ny rahalahy izy ireo. Tena tsy azoko mihitsy ange ianao manambady zany aza atao tsy niteny inona tamiko akory ka ohatran'izay fotsiny fanga moa dia misy inona hoe ho lazaina ary tsisy lazaina amin'izany lery neny tena ny manampoka ohatr'izao mihitsy ny tsovoako mihitsy mba marina mafy andraso aloha orosona sakafo ianao fa mety nao nangambe eny tokoa sady reraka amin'ny voyage zao neny ioko ka inona no tao aneny misy sakafo raha anao neny mandehana lay voary aloha mandehana rery mianta de ohatran'izany sy zany ry neny ny tantarany izy teo aminay sy mianta de nifankaty avy amin'izany zay ary nanaiky ny fitiavako izy tsy nisalasala akory ka hitako moa hoe tampotampoka teo dia hoe manambady ty ianao nefa hatramin'izay to tsy nisy resaka an'izany akory ka izao ry neny ny fiainana dia mamela zava miafina trany izy eo amin'ny andro tsy fantatra izy
ao anatin'ny fotoana tsy ampoziny indrindra neny a vadin'olona fa be voka ange zany io olo io io zany milafika ato an-tranonao ato fotsiny zany ra izany izy tsy zany tsy azo neny ve za no nitazona azy no ny ala heloko azo eny fantatro tsara nge nitoetranao mangorak'olorona solo moa ny mpanaroatra koa ve tsy isy aza ray sy neny mpananaroatra kosa izy aloha tsy misy an'izany mihitsy neny de efa voasoratra aminao zany reo zazy reo misoratra amiko izy ao anatin'ny kopiany ao nefa de zaza manana ny rainy iny izy reo ka efa nariniko izy aza tsy te hafantatra azy reo akotriko neny nga efa oeritaona latsaka kely izy nirahalahy reo zao neny de ahoana koa nahafantaranao fa tena tianao io vehivavy io sarotra be ngery nasolo ny eritrehitra hoe tovavy ohatran'io izy io ve de tianao zay manakilema sy jamba ohatran'izao ary efa nitensina nafatra anao tamin'izany rehetrarehetra zany eny fantatro zany neny fa raha mianta ataoko fa tena fitiavana ihany koa nitiavany ahy sarotra be nino an'izany nasolo ka na izay ihany koa zany ery neny mafy amiko ny miaino ny vavan'olona manodidina raha mahita ny endrika mambika ny mianty izy ireo zany izy ve hoy izy ireo de tena ity anse fa nanarotana ny arenan'se fotsiny ho ny sinisisy fa tsy hainao n'izany ary neny mahatoky any mianta de zay ihany ka anao ihany aza zao de efa mahatsapa fa miteny toy izany daholo ny olona rehetrarehetra ka ataoko fa tsy hanome tsinay ianao raha ilaza ny hevitra aminy koa ka diso zany fiheveran'izany ry neny mandiso an'izany tanteraka mihitsy kosa de mino zay lazainy ve ianao tsy mbola nivadika tamiko izy ary tsy mbola nandaina tamiko hatramin'izay tsy tokony nandray azy mihitsy ianao raha tsy nampiatrano azy ary tamin'izany ry neny no heveriny neny fa nanana sy nahita zay nalehany ary very izy io ka tsy anjaranao zany fa ianao ve no natao izaka ny fahorian'ny afy ianao ihany ry neny nampianatra fa tokony anampy ny sahirana sy ny hafa rehefa misy eo ampelantanana tena samy hafa be ne zany anako tsy mitovy ane zany mitovy any zany aniko ry neny samy olona resy no resahana ka na iza mitady famonjena de azo raisina ka tsy zany ve ozy neny eny azo eritreretina ihany zany fa ity izy de nefara tamin'ny fitiavanao azy ty ny fitiavako tsy omeko tsiny amin'izany ry neny raha nety efa tany aminy ka ianao ihany aza de efa mametra fanahina ihany koa vao tsy ela kory teo ka ahoana no efa zao ry neny ny zava-misy zay ihany izy no safidiko iara-dalana amiko iny eny aza mahavita manahary any atany lavitra any ka aleo izy mba ho namako eto de tsy akasitrahany eny ve zany kose za moa efa impiry no ny teny anao hoe andao anaraka fa tsy mety eny ianao tsy ry neny za ety any mijanony ety any efa tsy mandeha makaiza kory ty zazakely ty koa tomitomany tsy misy fijanonana mihitsy ka andraso aloha fa efa ho raisiko izy ampanginy mihitsy ny zanako ka ary zay eto malava tsy fantatra hoe ahoa ty mety malahelo ny reny koa ngambo izy reo ka ty atoro mampilavariny azy ohatran'io de ahoana ho ny reny zao ahoana de tsy nitady andreo ve ny rainy ny rainy efa nasolo ny rainy eto fa tsy mahafantatra koatra azy izy toy zany ihany koa za ka inasolo nge tsy ho hainy velively mety ho ray mpamelona ihany fotsiny tokoa ny zanako andray kosy ny fahatsoran'io zanako manakilemy io no anarotan'ny olona azy ka anaovan'izay tiana tao aminy anjakany amin'ny vola sy fananany rehetrarehetra nasolo koa ve moa mahita an'izany tsy mahita an'izany satria jamba azafady ry neny de sy eritreritra ianao raha mamely ahy amin'izany azafady aloha tsy reninao tsy mananjanaka anao no sady tsy mahanavinanto anao ihany koa marina fa mahasarika sy mahafatifaty ny endrika eo nefa tsisy antony inona amin'izanako zany andray kosa ary fantatro nge fa ny vola sy ny arena ato fotsiny ny tiavanao anina solo tsy de tsy tompoko fitiavana no hijanonako eto ary efa nanome safidy malalaka ho ahy ihany koa nge nasolo fa zany tsy nanaiky noho ny fitiavako azy noho ny fitiavana azy enao zao ve de ity olona ohatran'iny ity olona jamba eny tompoko sarotra inono zany iza no afaka anaiky an'izany asakasaka izay tsy manaiky za aloha sady tsy manaiky ny tsy makasitraka ihany koa zanako mantsy nasolo ary na de zao aza ny toerana misy azy tsy natao amelona zanabaratra izy akory nasolo koa ve moa ahita zay ataonao any velany ihany mba olombelona ihany atompoko na de tsy mahita an'izany tokoa azy izy tsy hanao nininina azy zany ahy tsy mbola misy inona kory mampifandray anao sy ny zanako de miteny anao zao andrava tsy misy atakandrony aminareo fa aza sy mba anao sainy nasolo avelao izy aina amin'ny fiainany tsotra amin'izao ihany andray fa nahoana kosa
ataoko fa efa andro izay tombontsoanao tato izay ka afaka mandeha amin'izay ianao e. Nasoa ahoana izay mianta andeha izay telo mianaka rapitso ndry andeha ho aizy tianareo ka andeha hiala tato aminao mianta fa maninona andeha izay eto Nasolo andeha izay satria toa tsy ankasitrahan'ny reninao akory ny amintsika senao maninona tsara hoe mianta zany ho ahy mazava amiko ny teniny mianta fa inona ny nambarany anao ka nandrokanareo nga izy tsy te hanitatra zavatra be dia be ahy efa fantotra nefa tsy dia mankasitraka anao loatra neny nefa efa niresaka izay fa ataoko fa azony tsara ny ataopoko ary mazava aminy ry mianta aza mandahan'izany ianao fa tsy tiako hoany anisy antsana eo aminao sy ny reninao e tianao izy ka hakasitrao izay lazainy za ihany koa ny tianao ry mianta efa raiko po aminareo telo mianaka ary mianta dia ilozanareo ve tsy mety izany izy no taloka tokony hanaja ny safidiny ianao e mianta dia mankasitraka an'izany ve ianao e mafy amiko izany ry Nasolo mafy amiko ny andao an'ity trano ity toerana izay niratany masoandrom-piainako indray rehefa maizina teo izy toerana niverenany miafaliako indray mianta tsy mankasitraka an'izany velively mihitsy ahy Nasolo kina nefa no azonao atao amin'izany aleo fa hiresaka amin'iny ary mianta Nasolo na izao dia izao ihany aza aleo fa hiresaka amin'ny ahy tsy miala eto izany nareo telo mianaka mazava angambo izay neny efa matory angaha ianao e Nasolo fa inona no mbola ataonao aty an'efitranoko amin'izao andro efa alina be izao e fa angaha ianao tsy matory neny hiresaka aminao vetivety azafady aleo rapitsy efa tia-pandriana ve dia izao no hiresaka aminao fa tsy afaka miandry rahampitsotsony izany e fa inona azy zany e ny amin'ny mianta ry neny fa maninona noroahanao iala tato mianta aleo resika rapitsy no resaka an'izany ilaiko mazava izao zany resaka izany satria efa manamboatra ny entana izy eo fa hanainga rahampitso izay nambaranao azy tsinonako rehefa tapa-kevitra izy Nasolo dia aleo andeha neny efa niresaka lava momba azy sika sianao ary efa nambarako taminao ny tataopoko manontolo ka maninona izy noroahanao iala tato ndraika amiko ny ry Nasolo dia fanararotana sy fiasaram-bela fotsy fotsiny izao dia tsy tsapanao ve zany e ny arena izay atolotranao ato no ilomanosany sa ianao ve dia mihevitra hoe raha tsy mahana zao arena izao ianao dia niraiki-piti taminao izy raha izany foana no mampalaelo ny neny azoko ataony tsy mandray vola sy fanampiana avy any amin'ny intsony avy aloha izay amin'izao ko raha tsy handray vola avy amiko ianao dia inona no haninao tsy mety an'izany ka neny tsy inona mandray azo mpananaroatra foana ka mamarary koa angeny fony ataonao an'izany ra neny raha ovina ary zany vao tsapanao anaka olona efa resan'ny fiainana avy any ve neny zany fa tsy anao hoe tsy maninona izany aza asianao olana ny aminay raha mbola manam-pitiavana ianao azonao zany ary zanako ve ianao tsy ho tiako e aza manao izay mampalaelo ahy ianao amin'izao fandalovanao ity izao neny ianao ange mandalo fotsiny ihany dia lasy izy no mba miany fiainako ato e misy taminy ane zany fa tsy tantana ny fiainanao amin'izany fotsiny ny olona anako say neny mihevitra fa mbola mila tantanana amin'ny fiainako e efa mahaleo tena ary mahafantatra izay ataoko ny neny sarotra kisiko mihitsy ianao ty anaka za tsy manaiky an'izany ry neny za zay nikarakara azy nandritry ny herintaona mahery tato aza tsy mbola navita nandroaka azy na dia ndray mandeha monja azy nefa ianao ty vao tsy amperinandro akory natokavanao dia tsy mahazaka azy ianao fantatra fa tsy anaiky eto mihitsy ianao e ka tsy haiko izay atao ry neny fa raha andeha izy dia tsy maintsy hanaraka azy koa Henri fa inona ary nataonao aty tsy efa nitiany ianao moa ahy aizy mianta sy ny zanako ilay fotoana mandrosoa ary ianao e tsy manam-potoana hivazivasiana aminao rindra aiza ny vady aman-janako za dia gaga mitiranga-ty ry olona fa nisy vady aman-janona ny napetrany ary vita ty aiza izy ireo e fa mahita an'izy eo ary ianao e sapahana koa ny masonao eno ka aiza izy ny nafeninao mbola afaka mijery azy any anaty tirara rehetra any koa ianao e so dia verinao fa anaiky mora foana an'izao ary ka na manaiky ianao na tsy manaiky tsy hitako ny misy azy na za koa aza mba mitady azy amin'izao fotoana izaoko ianao le tsy tokony miditra amin'ny raha tokantran'olona mihitsy ianao mihitsy ngamba zao no namehevitra tsy azy andositra fantaro tsara mantsy raha ny fitiavany mianta
dia izy tara loatra raha zao ianao vao mahatsapy izany e, tsy efa lasan'ny olona ve izay ny fondry? Za ny vady mikaty tsy misy tokony isy afaka handrombaka azy io pelantanako e. Izay ilay atao hoe ny vavany tsy atao be, mba tandremo ihany ny fihetsika atao aman'olona fa ny mieritreritra ny vokany avy eo ingeny tsy laitra e. Fa inona ary zany tabataba be ato zany? Marina tsy voaria lavitra ry dia efa mareny tabatabanareo ato. Ty rangaty mihitsy nohatra ny voa avy any amin'izay nalihany ihany ka tia ny ampanapany. Fa ahoana ny ianao zay? Fa inona koa ny ela? Ary zao ny lazaiko anareo e. Ataovy ao anatin'ny sainareo tsara fa tsy maintsy mbola ho hitako ny misy ny vady aman-janako. Fa tsy ianao mihitsy akory no anakatsakana ny fiainanay. Lasa koa ianao mandeha ihany fa mandreraka e. Fa inona ho ny aniny olona iny? Inona ny tediaviny ary iza koa iny? Iny ve? Raha ny zanako ny anty iny. Aive iny zany? Iny mihitsy. Tsy nolazainao tamiko meloa za mba namezako lesona kely azy teo fa na tsy ary votany ananana tany ka aty vao miampanapana e. To tsy mihinatra akory le izika. Hitako, mbola aiza koa anefa nanaovako azy e. Tokony mba hanakambo nge izy. So vo hoe aizy mianta aiza ny zanako, mianta azy ty efa aizy, efa natanakafako. Tsy misy ahina intsony amin'izany fa efa niresaka izay sineny ndre mianta. Dia tsy nanaiky mihitsy tokoa ianao Ahoana no anaiky morana izany aminao e? Ka tsy ametraka olana vaovao aminao sy ny reninao very na solony tsy fanarahanao ny teniny Zao ry mianta, raha manana fomangoraka izy tokony hanaja ny safidiko. Raha mieritreritra ihany izy fa izay ny masoandro mihiratra ho ahy eto dia ny fijanonanao izany. Ary raha mieritreritra ny amalifaly ahy koa ianao dia tsy misaraka amiko. Nasolo ny fiainantsika senao tao anatin'izay fotoana rehetra izay ataoko fa nilamina tsara tokoa. Ka raha ny fahatongavan'ny eny aza atao manembatsembana an'izany e. Eny resinao lahatra e. Tsy maninona fa hijanona tokoa ary Nasolo hijanona no ianao zany. Misaotra ry mianta dia misaotra anao Dia ahoana ki izany? Kefa nambarako andrito teo izany ho ahy e. Tonga taty an-trano taty mihitsy io andrio hoe hitady andrio ondry. Fa iny anga olona mitapy. Dia ahoana ho sisy indry tamin'izany? So dia nilazay indry taniny ary ny toerana misy Efa fantatro ka inona ny lazaiko azy eo ozy izay mihitsy mantsoko. Fa inona ny nahatsirovany atampoka teo e? Vizana avy any am-pandehanana avy any anga dia aty no mikorompaka. Tao aminy ary ny fijaliana no niainako taminy taoko. Izay mihitsy ny nampatsivako taminy teo e. Nefa dia hoe tsy maintsy mahita andrio ny izy ny zanany ondry. Ny zanany? Efa tsy niraraha ihany izy kinina indray no mbola notaniany ny zanany. Zaza mba gagako, fa izany aloha no afatrako. Tandremindry so dia milazalaza amin'ny misy anay nareo aty ihany mantsy izao no mahafantatra ny tranonay ihany. Eno akia, ka manahoana Solo izay? Ao izy akia, salama tsara. Ay, ny fahatongavan'le reniny avy any an-dafy izay zao no ohatran'ny mampisy olana kely anay tato atoko. Fa angato tonga ao ny mamany. Efa tamin'iny herinandro iny. Ay ve, fa miteraka olana ahoana aloha izany? Tena tsy ankasitrahany mihitsy akiny aminay sy Nasolo Izany ve ki? Tena mariny. Fa ahoana aloha izy tamin'ny voalohany? Eno tsara nge fa azavaiko amindry ny fandehany. Ndraiky? Efa saika andeha mihitsy le tamin'ilay faran'izay raha tsy niala heliko any Nasolo fotsiny. Dia mieritreritra andrio mpanararaotra azy fotsiny izany io renio. Izany mihitsy no ao an-tsainy. Moko nge izy no tena mandefa vola ho an'ny Nasolo ka hananany rena be ohatran'ireo Ay ve, araka ireny nazavaiko tamindry reny ihany. mba afafasaina koa izany ramatoa izany Indray mila tsy ho zaka tena mitady letika indray ilay masoandro vao niposaka teo. Aza miteny izany intsony ry Nasolo azy izany efa miezaka ny manazava ny sainy mamany io noho ny fitiavany andriko. Ka na eo aza ngika izany raha mbola mitony karazana anjo izay maro isan-karazany ao an-trano ao ataoko fa tsy haharitra ela intsony ny fijanona koa Niezaka ataony ny olona manan-kile mihitsy ireny. So koa ary dia ho ravan'izany ny fitiavandry azy. Tsy haiko intsony ankirindra. Eritrereto tsara ihanyko. Raha tsy Nasolo tokoa tsy ohatran'izao ny fiainako. Tsy ohatran'izao izay telo mianaka ka ataoko fa tena hananany betsaka tokoa amin'izany. Nefa rehefa tena mienjana ve moa nitady eo amiko sy ny reniny akory atao na dia tsy sitrako ihany koa aza ny andao azy. Dia eritrereto amin'izany fa tsy hompanantenana n'iny olona jamby iny Tena mijaly eritreritra amin'izao kirindra. Afaka ny fijaliam-batana dia miditra indray tia ny fijalian-tsaina.
fa dia voagadra ny fijaliana mihitsy ve za ty a manana fikirizana trany akia aza manayko resan'ny onjan-dranomasina marina fa mahely izy nefa mety tony andro efa aveo hoe isinda avokoa zaniko no eritreretiko ho lafatra indrindra ny fiainanay kanjo ty sendrany tsy nampozina sahady ahy ary ve misy vahiny ato e manao mianta manahoana ianao salama tsara nareo any salama daholo ka ary de vo teo mihitsy any ny eritreritranao ay ianao ka hiatoko zany ve marina e fa inona no natonga anao eritreritra azy ka manahelo azy ako sady tsy voazao ihany ko nge zany fa efa mila ho isan'andro e ko raha malaelo azy ianao tsy hitako izay tsy andehananao mamangy azy ihanyko ny misy azy angamo tsy efa hitanao ry ny zara raha mba afaka maka amin'ny foana tokoa mantsy satroko de satroko zany sa hoana ry mianta nareo re tokoa to mifampijery fotsiny itao fa aleo amin'izay ary reto andeha oty fa sao de taraka hariva ty ka andraikosy za ty vo tonga de andeha sady ve ianao sao de mandroka anao kosa ary mifahatongavako raha izany aza mieritreritra an'izany ianao fa raha ny janonako tetikoa nge efa elaela ihany sady zany akerindra marina tokoa zany ry njara aleo andeha fa amanaraka indraiky eny ary raha izany tsy aleo ateriko any ianao ry mianta oka zao fa ianao koa ve no andeha isahirana anatitra any aza raisina hoe anahirana anao zany oka ihany amin'izao fa tsy maninona e aleo amanaraka eno ndray arika hitako tsara zany zao fa atao amin'ity trano ray lehibe ty mianta mipetraka tsy nahapoziny tokoa ny fanarahako azy avy aty aoriana raha vao niala tao trano indrindra izy eny efa hitako ty ny trano misy ny vady aman'izany aleo anga miverina amin'izay raha pitsy vo maraina hita eo ihany ny atao fangala sa mivoaka na solo ary fa maninona ary izy no tsy niteny tamiko mba niaraka izay fangamo izy tsy mahita lalana aminao na jamba azy hatramin'izay tokoa nge izy tsy mila namana zany ka efa zatra miaraka aminy koa nge izy koa moa tsy mila anao fa aleo aloha karakaraiko ny sakafo fa ianao indray ve no vitako foana ty tsy mila pina ka za moa dia anao inona fotsiny eto vitanay foana ho an'ny fiainanay tsy misy ilana-panampy zany korina kely azy neny fa sao ary ianao de mihatra fa misy ilananao eto amin'ity trano ty tsy misy na kely varay vety azy ianao mila ny volanay sy ny fanananay ato ka mitapisaka ato ary tena azo ny fanafodinao misy koa nge zanako ndray so de mba mafy loatra kosa ny teninao zany za ndray resy ty tsy mba metsara velatsy zany ny zanako no mampalahelo ahy de voatery tsy maintsy manaraka zay lazainy fa raha zay indri tsy ataoko inona mihitsy mandany ny fananako eto fotsiny fa ianao ve de tsy afaka ny andray zay lazaiko mihitsy na solony tsy manaiky ny alahanay eto ka izay nge ny lazako fa azo nodindriny zanako iny aiza tokoa moa no ahitany an'izay zavatra arotsaka ao anatin'ny sakafony eo ndray fa de inona mihitsy ny feveranao mpamosavy tsy haiko na zany mahalaza azy na de mahantra fadiran'ovana za tsy hanao an'izany ianao sy ny mpivarytena no mitovy sanatria na de tsy manako hoanina za sanatria izy ianao sorona ny tenako fa de lazaiko anao zany ka tsy zany ve zao ataonao zao ianao ve de anambadiny zanako lavitry ny afy ny kitaira izany no izy ataoko ary tena manamafy an'izany tokoa fa tena misy lehilahy hafa ny ambadibadika any miary ny azonao ato fotsiny lazao avokoa zay tianao tenenina rehetra fa ny marina de marina ihany fa ahoana ianao zay ry tovolahy manao ny ianao tompoko saika hitady ny mianta azafady tsy tapotra akory ny teniko de efa ty sahady izy tiako io ny ianao raha matokely mitady ianao sipanao tsy andro nitsony ngamba ny fotoana fanoizana rorariva de tonga ty mihitsy izy tiako fa izy zany za ihany rery mianta ianry eno tonga hakanao sy ny zazakely fa inona re firy lanitro fantatry fa kambana amin'ny raha lany zanatsika aiza izy ireo fa tia hita azy ahy maninona tsara inona anao taonao aty zany fa inona indray ry mianta hakanareo telo mianaka telo mianaka iza fa ianao ve adaladala ry henri taloha ny adalana nataoko fa misy fetrany ihany zany
efa tonga saina ankehitriny ary zay no tadiavako anao atraizatraiza efatry ny ela. Fa ianao ty ary sao dia mihevitra fa hanaraka anao mora foana any zay, ha? Ary ianao koa ny ara sao dia mihevitra fa hamela anareo telo mianaka ty amin'ny olona tsy fantatra ty a? Manonofy ataondra ianao raha izany no izy. Efa nadonoko tamin'ireny fotoana ireny raha ny anaranao. Efa voakosoka tato am-poko. Ely zany raha misefa io izy io eto manaraka anao any izy. Zany arako. Raha mihevitra ny amolaka fotsiny ianao dia andaholo efa tena folaka ankehitriny ry mianta. Andao amin'izay ody any dia ho ampijaliana, ha? Tsy misy an'izany intsony ry mianta. Reto ny zazakely. Andray. Reto ve ny zanantsika ry mianta? Apetrao ny zanako. Zanako reto ry mianta? Zanakako tsy nirarahinao hatramin'izay ha? Mbola tsy tazo fahatongavako izao mbola azo arenina avokoa any tsy mety rehetra. Ela be nareo fa mandehana amin'izay miala tatatany tato loka. Eto any reny dia lasa mandeha. Lasa neny efa io ny vadinao ka inona indray tsy anaraka azy anaraka tokoa izy ka. Zany vadiny. Aiza ny akanjony reto zazakely reto fa nisy akanjo napetraka ho azy angata ty andao rery mianta fa aza be resaka eo tsony ianao reny ny akanjony dia mandehana amin'izay mandeha any lasa neny aza tositosika ohatran'io lasa ianao aleo ampahanazava aminao aloha tsy te enjy fanazavana avy aminao ary ny marina dia ny marina ihany zao hitapokitaperena zao no izy ka mbola inona indray neny voaire rehefa lasa any dia aza mieritreritra ny iverina ty tsony mitsangana ray teo ro mianta dia ndao tsika hody fa inona ary ty ataonao ty andray mianta neny neny aiza daholo ary ny olona mianta ay tonga ianao anaka fa to mangingina be ato zany ry neny ohatrany tsy misy olona mihitsy sa iza tsony tokoa moa no eo anako ry fa lasa izy mianta sy ny zazakely sa lasa nakany amin'ny namany ka mipetraha aloha ianao dia enoy avy fa misy inona ary fa ohatry ny hafahafamiko nge izy zany ry neny mianta efa lasa ary nasolo fa lasa izy raha lainy vadiny teo izy dia lasa nanaraka azy any maninona tsara hoe ry neny zany vadiny izy zany zany olo zany fa ny rainy zany any fa ho vadiny izany ray tonga teo iny lehilahy iny hoe ahakazo telo mianaka amin'izay ony dia inona moa dia lasa nanaraka azy izy nenao vavika inona indray moa neny fa mamahazo vazy avy enao zany tsy mamahazo vazy ianao anaka fa zany ny zavanyseho teo nalainy ny vadiny ahoana raha fa teny atsy azo ke fa nga fantatra zany vadiny zany hoe aty miantaka ka raha tsy fantany ve ho tonga aty izy akazy fa ianao ty koa dia ahoana ka nanino miantany tsy niteny nininy zany tamiko na farafaratsy mba niandro zay fahatongavako aloha vao mba nandery neny ka izy azy efa dodony ry ka niandry anao tsony ve dia enao very neny dia tsy mba nanaka anazy tamin'izany efa niteny azy tokoa fa nga izy ny haino ahy fantatro mihitsy fa hisy azy ny alahelinao amin'izao fandehanao zao ony tena tsy napoiziko zany ka mariny za nge efa nitenanao foany enao ny avy dia to disona napo tamin'ny loatra ka nino izay nambarany ianao efa fantatro fa fiatsaram-belatsy fotsiny nga ny tiavan'izy iny ianao dia vitany mianta tokoa ve tsy mahavita an'izany amiko mianta ry neny ka indrindra raha ny fampijaliana nataon'izany vadiny zany azy dia mbola iverenany aminy indray koa ve ireny ve dia olona misaraka ireny ve dia hoe niady zay nge nazako fa tena voafitaka ianao ary eo vo tena milaza marina aminao fa dia ny fandray tsy tapaka ireny hatramin'izay any ny fanaterany mianta ny vola rehetra alefako aty aminao tena mafy amiko ny mieritreritra n'izany ka raha tsy mihina ianao dia anontany io ny manodidina fa tsy misy tsy mahita an'izany teo dia tena nanamafy avokoa ny manodidina fa nahita ny alany mianta sy ny zazakely teo niaraka tamin'izany lehilahy zany avokoa za ihany zany no tsy mba nanatrika an'izany dia ny fanandrify tamin'ny fotoana tsy nahateo ato koa zany za ve efa tetika voahomana ny any mianty dia vitany mianta tokoa ve ny nandao aho noho ny inona sa noho ny tsy fifanarahany sy neny efa niresaka nefa izay ary ataoko fa efa mazavany amin'iny fa tsy handehitsony izy dia ahoana ary ty tsy misy fanazavana tsy misy inona fa ohatrany nandositra fotsiny mianta lery mianta na eritreritra sa tsy zanako nge reto
Zanaka ao taiza ireo e, ha? Dry fa zanatsika roa. Zanaka ao ka naninona ny tsy nirarahinao hatramin'izay, ha? Ka tamin'ireny fotoana ireny mbola sindrany tsy azo anoarany. Azo mena tsy ny ary mianta. Sady za koa tsy te hiverina amin'izany intsony. Tantara efa lasa zany fa omeo aty ny zanako dia aleo izay andeha. Ka efa ato trano nge ianao zao e. Tsy a, tsy hijanona ato intsony ary za koa tsy hiverina aminao izany intsony. Aza dia mafy ohatran'io mory anta. Mafy loatra ny nampitondrainao ary ao aria. Niatra tamin'ny haiko manontolo ny fampijaliana nataonao tamiko ka tsy afaka niherika sy hiverina aminao intsony re ahy e. Ataoko angamba fa mazava aminao izay. Dia tsy handray ny fonako mihitsy ve zany ianao e? Tsotrany a, omeo any zanako dia avelao andeha. Rehefa zany dia tsy misy zaza mivoaka koa eto. Andray? Fa nahoana? Zany e, ataoko fa mazava aminao koa ngambo izay. Tsy mivoaka ny trano ato zany ny zanako. Rehefa tsy janona ianao dia ianao mandeha. Tsy anaiky an'izany mihitsy ahy. Dia ataovy izay ataonao rehefa tsy anaiky ianao e. Ianao tsy inane saritiaviny. Fa nga rehefa tsy manaiky ianao intsony dia ataonao aterisetra ohatran'izany. Afaka mandeha ianao raha te handeha. Fa ny zaza kosa mijanona eto amin'irainy. Aria, omeo ary zanako fa aza ataonao an'izany. Omeo any zanako fa ary eny. Efa tsy nirara azy hatrany am-boky ianao. Nini tsy nafantatra azy akory. Lasa ombany lasa fa izao dia zanako izy. Tsy hanome ny zanako zany ianao, a? Ataovy izay ataonao fa tsy hanome a. Ndry, mianta? Aizy Rindra? Rindra? Rindra tsy ao e. Ary fa misy iny ty mahasipotsipotra be anao ty. Tsy zany ary njara fa misy zavatra manahirana azy ao a. Dia izay ny saika hitadiavako any Rindra nge. Fa misy inona ary mianta? Fa inona ny olany? Fa mbola ho ela ve Rindra vao tafaveriny, ha? Mbola tsy fantatro a. Fa lazao alo izy mahazo anao ty. Manahirana be ry njara. Fa manahirana ahoany? Andraso aloha ary fa ho tantaraiko anao e. Ndray, dia lasany zany ny zazakely. Ao amin'ny eo daholo ireo fa tsy omeny ahy e. Tena olona tsy matahotra n'Andriamanitra mihitsy ka. Zaza amam-behivavy no anaovana herisetra. Tena tsy hitako mihitsy ty izay atao e. Dia ireny ara hiverina hipetraka aminy ao. Dia ohatrany hoe tsy manana safidy intsony a. Tsy misy azo terena fotsiny zany ry mianta. Ary zaza mbola tsy mahasaraka ny reniny. Etsakilany ihany koa. Tena mieritreritra ny nasolo ahy. Dia ahoana ozy izy amin'izao trangan-javatra izao? Hita eo ihany aloha ny amin'izay ny. Fa ny amin'reto zanako ao reto aloha zany izao no tokony jerena maika mihitsy. Dia inona tokoa no azo atao amin'izany ary njara? Fa ianao zany tsy mazoto ny hiara hipetraka amin'ny vadinao intsony tokoa. Nefa ve moron-jara rehefa tsy omeny ary ho zanako ireo tsy hanaika azy ahy zay na dia tsy mazoto azy. Izay nkeny ny tetiny fa fantatro tsara mihitsy e. Tsy misy an'izany ry mianta. Ka inona ary ho ano atao amin'izany e? Azo atao tsara mitondra an'izao raharaha zao eo anatrehan'ny fitsarana raha izay ny fipetrana. Hitory azy ve? Dia io hita eo izay tokony hitazona ny zaza. Ka raha rainy ihany koa ange Henri e. Tsy afaka ny mandan'izany a. Ka mety hananjo amin'ireo zaza ireo ihany koa izy. Mbola zazakely ho ary eny. Ka anao ihany ny zofenao aminy aloha hatreto. Tsy avoanao amin'izany izy ry mianta. Zany ve? Eno a. Mino ahy ianao ary andraso hikarakarako azy fa mahafantatra momba an'izany tsara sika. Ndray, atao fomoron-jara izay azonao atao amerenana ny zanako amiko a. Izay dia efa ampiary. Vonona ny anampy anao tokoa ary mianta. Aza matahotra ianao. Hitanao zany, renao tsara angamba ny didiny voaka teo a. Manaraka ny reniny ihany ny zaza aloha. Azonao tanteraka ny fihazonana azy mrahalahy zao. Tena misaotra betsaka anao ry njara. Misaotra anao mihitsy a. Tsisy tokony isaoranao ny amin'izany. Fa ahoana ny momba n'ilay hoe ao aminareo any no hipetraka? Hitanao, sarotra ihany ny anekeny fitsarananao hiazona ny zaza raha toka tsy manana trano ale ianao. Toko fa azonao tsara angamba ny tiako tenenina. Fa nasolo any aminy any izay no andeko. Marina zany. Nefa na dia ny olana ny amin'ny tsy nahatongavany teto aza efa nanahirana sy nampanahy ihany le teo e.
misoratra amin'ny matsa zaza ka tsy maintsy sy nytetiavana vahaolana ingan'izany ary zay no hitako fa azonao an'izao fandreseny zao. ay ve zay ny tsy maintsy nataoko e. eny ary fa efa tsy misy ahinao ntsony amin'izany. eny reo ay hoe merci lesy a azotsika ihany fiazonana maminy aina sy mamitiana kely. tsy naposiko hoe mpisolo vava mihitsy koa nge ny asanao e. nahoana moa no afantaranao an'izany e. Ianao azany mandatsy resaka amiko foana. dia tena esorinao amiko izany ny zanako, tsy ampahalalanao akory izy ireo. dia mba andry ve ny feo miveritretanao amin'izany ry mianta? olombelona ihany tokoa ka ny fanerenao toy izay no tsy tiako ry Henri. na reny natokavanao tena misy areny fotsiny aza nge efa manakorotana zavatra maro e. tsy vitan'izany fa mbola saika ho kiazonao tatokoa ny zanako. zaza zay fantatrao tsara fa mbola mila ny reniny, tsy mbola mahasaraka mihitsy ireo. ka noho ny fitiavako aminao niny nanaovako nyreny. ianao mantsy to tsy nandray fondrako mihitsy. tsy misy fitiavana azo terena ohatran'izany tsony ry Henri. fony aho mbola teo aminao tadidio tsara aloha ny nanaovanao ahy. ka efa ela aho any nanenina amin'ny raha tsy vitako. lazaiko anao zany ry mianta. talohan'izay fantatro fa tena nifankatia be isika sy ianao e. mba eritrreto ihany re ny fotoana mamyreny. azotsika verina anie zany ary mbola ho tsara lavitra mihoatra an'ireny aza rehefa iampy an'ireto zanatsika reto. tsara rehefa mahatsapany atosoana vitanao aloha ianao e. saingy tsy afaka hiverina amin'izany ntsony a. ny roa taona latsaka efa nanova zavatra maro dia maro ry Henri. eny ary za moa tsy hanery anao tsony tokoa fa eritreto ihany e. raha ny momba azy mirahalahy indray azo matahotra ianao fa azonao atao foana ny mitsidika azy araka izay tianao. zanakao tokoa ireo ary tsy hoverin'izay tsy horaina ianao. tsy maintsy anontany ianao izy. misaotra ry mianta. araka ny didiny men'ny fitsarana raha teo koa moa izany e. eny ny toerana misy aty fa fantatro tsara ka tsaro fa misokatra ho anao foana ny varavarako ry mianta. misokatra ho anareo telo mianaka rehefa voninareo. eny zay aloha fa veloma ianao. velominareo telo mianaka. nanganoany ny ranomasony Henri. faharoa zao no nahitako azy toy izany. tamin'ilay fotoana voalohany nanekiko ny fitiavany dia zao indray tena niova tokoa izy. niverina tamin'ilay toetrany voalohany nambabo ahy indray. Henri rainy zanako. tsy misy fitaizana lafatra raha tsy eo anatrehan'ny rainy sy ny reniny zaza. efa voasolo nefa ny maharay any Henri teo anatrehan'ny lalàna. misaotra betsaka anao aloha tamin'ny fanekenao zao fanasana zao ry mianta. tsy misy fisaorana rehefa ianao ary no isaorana nanasako. raha ny fanondriko zao zany efa ela ihany saingy ianao moa hatramin'izay mbola nisalasala foana e. ohatrany hoe sy azoazonao antoka zany. ka ianao kosa nge tsy mbola nifanerasera akaiky tamiko e. iny ka zay mihitsy nge no ezahako fenona zao e. ay mianta. momba nitamberina tao anatinao ve le tianiko indray malery. anjara mbola veriko aminao indray ry mianta fa tianao a. tena tiako ianao ary tsy mbola nity ohatran'izao mahazoazo mihitsy tokoa ahy. vo mahitanao a dia ohatrany miorooro ny saiko. fa nahoanao kosa e. anjara zavatra bitsaka no mbola mifamahofao atao tsaiko amin'izao fotoana izao. mieritreritra ny zanako a ary mbitika mieritreritra ny Henri rainy zanako ihany koa. mieritreritra ny nasolo. zany rehetrarehetra zany no mifamezivezy atao tsaiko ato avokoa e. fanontaniana tsotra no apetrako aminao ry mianta. moa ve manam-pitiavana ahy ianao zay ihany valiana dia ampy ahy. sarotra be ny mamaly an'izany. ay mazava zany fa tia ahy ianao saingy ny zava-misy no manakana anao tsy zany. tsy mateny ianao a. njara tsy hoe ny fitiavana anao akory ny tsy misy saingy tsy afaka ny an'olotra zany aminao a.
fa inona moa zany tena atahoranao e? Zavatra maro no mbola tokony hatrehiko ary tsy mamela hipetra-potsiny re. Ny fahafantarako an'izany aloha dia efa zava-dehibe amiko ry mianta, ahafahako miady hatramin'ny farany mba ho ahy tokoa ianao. Anjara ny fitiavako anao dia mitory ny fahareseko. Diso zany veheveranao zany, fandresena ho anao zany, fandresena lehibe ho antsika. Raha anaika aho dia ianao zany no ekeko dia ahoana ny amina solo le olona manan-kilema be fiantrana. Raha tsy izy tokoa moa toy izao ny fiainako. Ny fieritreretako an'izany dia mbola mihazo naka tsy mamela iroso eny aminao re. Ianao ihany io ry mianta, sainao ihany mitondra an'izany. Fantatro fa tsy feno ny asambaranao raha eny amina solo ianao. Hitanao, misento ianao. Tia azy ihany koa ary Njara. Eny, tia azy ianao fa atao anatin'ny fotoana tena feno fahasarotana indrindra ny tsiriany izany. Hany ka misy zavatra tsy ampy foanao. Ny fonao fotsiny no mibaiko anao ity azy no ny vitany taminao. Mampalahelo ahy izy. Zao dia tsy fantatra na hanao ahoana izy any na hanao ahoana. Tsy intsony. Sady raha arak'izany fandehan'ny zavatra izany koa mety ho sarotra ihany ingy ny anavotana any aminareo e. Mametraka olana betsaka teo aminay tokoa io reniny io e. Hitanao amin'izany ary ny karazana sakatsakana maro samihafa. Miaraka amiko ianao tsy misy ny olana ary tsy isy mihitsy fa dia vonona ny ampiadana anao ary mianta. Tena teniko izany. Eny nefa na izany aza avelao aloha hieritreritra tsara fa tsy vitako ny manapa-kevitra amin'izany e. Sa matahotra ianao fa vonona ny andry ianao foana e. Hatramin'izay ela izay tokoa aza moa andro ihany ka izao mino fa fotoana kely sisa dia izay sisa nondrasany ary feno fanantenana ihany koa fa anaika ianao e. Eny ka sao dia efa tokony hodikolo tsika fa mandeha ihany mantsy amin'ny fotoanako. Mbola tsy tara kosa izao e. Mbola misy toerana tiako hitondrana anao izay koa ka tsy aloha mba manararoatra an'izao fotoana izao sika. Ka sao manahirana ny rindro ny zazakeloko. Aleo aloha izy ikarakara azy eo ry mianta. Zavatra hainy anie izany, aza manahy ianao. Asa ka aiza ny toerana hoe hitondranao azy any? Inoko fa toerana tena finaritra anao tokoa izany. Nasolo Rindra? Ie, izy tokoa ty. Ay, manahoana Rindra? Manahoana ianao? Mandro solo e. Misaotra betsaka Rindra. Avy eto tantanako ianao aloha e. Aie, tena ela tokoa vao hitako ny tranonareo Rindra. Zany a? Mariny, efa oviana ny tady azy ty izy ianao hatramin'izay nahalasa ny mianty izay. Ie. Rindra, ohatrany maheno zazakely ah. Izy ndrarah ve izany? Ie, ireo tokoa izy. Nizay, tena nalailo azy tokoa. Entanto hoe mba trotroiko Rindra? Tsy ary re. Nizay, toy ny efa ela be izany fandaozako tamin'izany. Fa ngatsy eo mianta Rindra? Mianta izao tsy eo fa mbola lasa ny voakaniko. Ka ny amin'izay indrindra mantsy Rindra ny saika alehako aty aminaoko. Efa ela izy izany no taty aminareo ve? Voangakaingana ihany izay ka. Tena malahelo azy ah. Ary tia fantatra ny marina ihany koa ny tena nahatongavako e. Ie. Fa hono azy Rindra? Fa inona ny tena marina? Mba afaka manazava amiko ve ianao sa? Nasolo angamba efa ho avy izy izay ka. Aleo izy mihitsy miresaka aminao ka. Tsy hanafana aminao ninon'inona izy akory e. Fa ngako ianao tsy mahafantatra ka. Fantatro tsara ny zava-nisy rehetra e. Mpinamana izay roa ary tsy mifanafina ninon'inona mihitsy. Fa anjarany ihany no mitondra fanazavana aminao an'izany ngambako. Eny azy. Oka moa izay ry Njara. Tsy maintsy azoko ianao e. Tokoa izy fa tany. Esory aloha ny tananao ry Njara. Tsy mahita izay ataontsika akory izika. Manahoana ianao? Manahoana nareo? Ary toa misy olona miaraka aminao mantsy henoko. Ie, Njara io. Manahoana ianao? Fa ahoana nahitanao ny taty amin'ny Rindry?
ka rehefa nikaroako nandritra amin'ny fotoana nahatra dia hitako ihany ry mianta saika nytaniko ny misy anao ka ay anao taty reto a mba afaka mamelana iresaka vetivety ve nareo azafady indrindra ohatra marina tokoa zany eo tokoa aloha nareo fa mbola betsaka ny tokony fampizarana-reo ho any ambony izay aloha ka nasolo andray tena nalahelo anao a na izaho koa zany hoe nalahelo mafy anareo telo mianaka ary mianty fa naninona ho any dia nandeha tsy niteny tamiko nareo hoe lasa tsy nanao veloma fotsiny fantatro fa zavatra diso ny nambarany reninao anao azoko antoka tokoa zany tonga ty ianao nataoko fa hiaino izay fanazavako ka miangavy anao a mba hiaino an'izany eny tokoa aloha ny fanazavanao fa miaino ary mianta ka tsy izay nambarany reninao ny marina fa izay nilazaiko anao teo efa nampolisika any zany ry mianta nefa dia naninona ny tsy niveriny nareo mba nanazava tamiko ny marina ka sady efa jamba no mbola tsy nampahalalanao ihany koa ve ny saiko sarotra amiko ny anazava ny sainao amin'izany raha mbola ao ny reninao ry nasolo a eny fa ahoana ary mianta efa niraviny zany aloha ny amin'ilay zazakely sy ny rainy efa milamina tokoa ny amin'izany ka nanampy betsaka teny amin'ny fitsarana nahazoko ny tazona azy njara ay soranazy tokoa zany raha tsy teo ny fanampiany tsy fantatra tsony izay mety ny hafaran'ny zanako eny tokoa ary mianta izay fotsiny ihany no tiako fantatra fa niroroy be ihany mantsy ny saiko nieritreritra an'izany ka dia ahoana izay angamba fa andeha amin'izay aloha efa nahita azy ny rahalahy ihany koa mantsy ka andeha fa andeha ho iza sahady ianao andeha hiverina ody ako nasolo a ahoana ry mianta dia ahoana zany ny amintsika mianta aza mieritreritra an'izany tsony ianao hoe efa tonga soa atao amin'ny trano nirindra namanao ianao fa tsy toy izay nitranga taloha tsony efa misy olona afaka niaro anao ihany koa ato maninona ndry ataoko fa fantatro tsara ny tiako tenenina amin'izany tsy mitananao aza rehefa lavitra noho ny amiko tsony ny sainao ry mianta omeko azo manontolo ianao fa izy ty resahanao njaraka njaro izay manam-pitiavana anao ihany koa nijambana dia tsy mahita aza afaka mamantatra ny zava-misy lalindalina kokoa solon'ny masonay izany ka fantatro tsara ny misy eo aminareo ary fantatra ihany koa fa aminy ianao no tena hita fahasambalana ary mianta nasolo dia ahoana zany izao ihany tianao anefa noho izay fitiavako anao izay indrindra no anomezako fahalalahana anao dia ahoana zao mianta adinoehatreo ny amin'ilay jamba efa eo anatrehanao no avinao mamirapiratra ankehitriny nasolo mianta fa ino ty malaza sainanao mieritreritra ny fiainako ary njara mieritreritra izay vita rehetra dia ngamba koa mieritreritra ny nasolo aza manometsiny aloha ianao amin'izany efa miezaka ihany anefa sarotra amiko ny anadino azy ao anatin'ny fotoana foy eny za koa zany mieritreritra ihany hoe sao dia voatery fotsiny ary ianao anaiky ny fitiavako fa tsy vokatry ny fonao kory zany tianao any nefa tsy ampihiratany masoandroko raha izay fitiavana anao fotsiny ihany tazon'ny tandindo ny lasa tsy hiratra re ny masoandroko asa inona no antony eny na za koa zany matsapa fa nisy fahadisoky ihany tany voalohany ino nisy fahadisoky ihany satria mbola ndraiky bota amina solo ianao efa lasa zany efa lasa tokoa nefa tao anatin'izay herinandro izay aza tsy mety afaka andohanao ny tantara rehetra ka hoe aho hoe tsy ho veniko angamba ny fahasambaranao ka ahoana zany ndraso fa resahako rindra dia afaka mandeha mijerenina solo any aminy ianao afaka mitsidika azy ihany njara tena avelanao tokoa ve ino zany miteny izany fa ahoana hony tsy ho tsony honona solo fa lasa nanaraka ny reniny any an-dafy fa ahoana tena kepoka tokoa eto ampandrenesana an'izany za efa nanantena fatratra ny ahita azy mianta fa tena malahelo azy ve londry malahelo azy ary indra malahelo anina solo
eny fa izy mirahalahy koa azy angamba tsapako fa malahelo azy izay koa no mahakasitrina azy ireo ohatrany io. Nefa izy zany ty efa lasako. Efa lasa dia inona tsony moa zany sisy fahatserovana sisy zany rehetra zany, fahatserovana azy sisa navelan'ity trano ity. Ndray mitsangana kiteo a mitsangana dia nitaontsika aloha monjy fidiny fa andeha ho aizy tsy mbola azoko mihitsy ty hoe andeha tampotampoka ity ngerinjary marina e. Andeha hiampita ranomasina sika. Maninona zany efa voakarakara avokoa ny zavatra rehetra. Iny fa nantoerana le antsika any aza efa tombana avokoa. hiampita ranomasina hoana moa fa tsy azoko e. Andeha hitsangatsangana nga e. Iny andeha haka-rivotra ny ivelany ihany sika raha izay malaza azy. Ka tokony mba niteny tamiko ihany kosa ianao fa za zao tsy vonona amin'izany mihitsy nefa dia efa voavidinao hatramin'ny tapakila mpiara-manidina azy tiako. Andao rehefa tsisy anenenany zany andao fa ahita masoandro bosaka ianao rehefa any ampitany. Dia terenao fotsiny aho zany. Maniry anao mihitsy satria aza tiany fa tiako any ianao e. Ary fantatro fa izay ny mahasoanao dia tonga dia nitapahako samy rery zao le antsika zao. Eny ary fa izy zao e. Fatao kalamiata indray ty. Fa inona indray nataondria ty e. Njara fa ahoana zao e. Fa izy ty toerana hitondranao aty e. Aizy nasolo nendy fatao mare feony mianta zany a. Nasolo mianta andray hitako ihany ianao nasolo fa naninona any dia nandosiranao taty e. Malahelo anao ange ahy e. Mianta satria izay ny fantatro fa nadinoko anao vetivetika dia ny fanarahako aneny aty an-tany lavitra aty zany ko. Nefa dia tsy nahasaraka ny eritreritra ao tokoa zany. Na mianta zany tany Madagasikara tsy nisy masoandro ny hiratra mihitsy noho ny fieritreretana anao ro nasolo e. Zany ve? Tsy ampibetsaka mihitsy ny fiainany lozanao e ka zay no antony nandraisako an'izao fanapahan-kevitra zao. Njara fa ahoana e. Io nasolo e. Teo aminy ianao no nalaiko ka ataoko fa rariny raha averiko amin'ny toeranao ianao rehefa hitako fa tsy nahasoa mihitsy zany. Ny fitazonako anao dia karazany fampijaliana anao ihany koa e. Ka ny aminay anjara ny anareo ry mianta. Anjara tsy azon'izaniza raha vainy. Andray dia tena teny avy ao am-ponao tokoa ve zany? Zangy tsy nahafantatra ninona iny ary aza miahiahy tsony ianao fa efa io eny nasolo e. Andray misaotra ny sery njara misaotra anao fa tsara ihany aloha raha anontaniana ny hevitry mianta e. Sao dia mbola miroro isaina manko izy ko. Efa natokako anao manontolo ny fitiavako tamin'ireny fotoana ireny ka tsy hivadika aminao tsony ahy e. Andray nefa tsy any angamba ny olana ozy fa inona indray ry mianta? Ny reninao. Andray ry izy roa zao nefa tena tsapako fa tena fitiavana tokoa ny ianao ry mianta. Matotonga amin'izao fanapahan-kevitra faran'izao ty tovolahy ty dia tena manaika fa tiany zanako tokoa ianao e. Sady mangataka fahamelana amin'izay rehetra nataoko taminao ahy e. No misaotra anao ihany koa e. Misaotra anao ahy ny tiany zanako ary farany dia mitsodrana anareo ahy e. Andray mahafinaritra ny mandrehan'izany teninao zany ary neny ka izao dia izao ihany dia tokony hiverina ny Madagasikara sika ka hanomana ny raharaha sy mianta raha izany ko. Oay ka efa ty ihany ve reto ka maninona raha tanterahana ty zany dia aty nareo roa no mipetraka e. Tsy manaika an'izany ary neny na ny nandehanako taty aza efa tsy fidy ny tamiko tsy maintsy any amin'ny tanin-drazako nanorenako ny tokantranoko e. Tantarako mada. Ny farana teo ary ilay tantara no soratany Sederana Antenaina Rabe Arnal.
tantara nampitondray ny lohateny hoe anaty aizipito. Ireo nanome aina ny tantara Lantosiliva Arioly niaraka tamin'ny Eric, Jean-Jacques, Hervé, Rakoto ary Valy. Tovorazana mamonjy no nandray feo Anjariliva no nanantony. Tantara Komada.